l'invité du jour. Matezatol manolotra anao iro amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Ankafaliana tompokilasy tompivavy no iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ity alina ity indray tonga soenao ato anatin'ny fandarana l'invité du jour fandarana izay anisan'ny be mpiandry ihany koa atao anatin'ny taona maromaro satria tany amin'ny taona 2024 tany no vahintsika farany tato anatin'ny fandarana ny vahintsika vahiny anisan'ny andrasany maro nisy olo-mamoaka ny Madagasikara voafita tao Ambatondrazaka tamin'ny anarany Antoko Tiko Madagasikara no sady mpanetana ihany koa ny fandarana miara manonja fandarana mandeha isan'andro moa izy io Andriamatoa Fidèle Razarapera miarabanao honorable ary misaotra anao nanaiky nasain'ny fandarana arak'izay fampidiran'izay dia tena antonany maro tokoa no ny andrasan'ny mpanaraka ny Real TV anao vahiny ato anatiny ity fandarana ity miaraba indrindra tompoko misaotra nanaiky ny fanasana. Miaraba Gasikara Fensoa, miaraba antsika rehetra izay manaraka ny fandarana na amin'ny alalan'ny tabajotra-tserasera zany na amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny alalan'ny fahitalavitra amin'izao hariva izao efa ela tokoa no tsy teto satria mihevitra ny tena fa toerana ifandimbidibiasana ty ary tsy ny tena rery koa manan-kevitra dia aleo mba mihaino hafa ihany koa fa lasa ohatrany hoe bodonao le sehatra ngamba tsika tsy bodo sehatra dia zay no nametrahan'izay nefa moa everiko fa tonga tamina vanim-potoana tsy azo divirana ny fandraisana anjara atao anatin'le fandarana satria vao tonga avy any Tomasina mihitsy no fanena teto tsika satria ny teknisianina moa zany iarahana io ihany miara-misalaha amin'ny onjam-peo reny teknisianina reny avy nijery ihany koa n'ilay favoazany fitaovana tany Tomasina zay no tonga dia anatitra an'le teknisianina no fanena teto tsika telo mirahalahy dia maninona rangara manao fandarana satria raha ny marina tokony alatsinainy tsika nefa nanao le fandarana zay za reraka satria avy any Ambatondrazaka niakatra ty Antananarivo ny Tomasina verina Antananarivo valaka ihany dia zay no hoe raha le valaka be iny anao fandarana tsy mifantoka ao anatin'ny fandarana nefa rehefa miakatra amin'ny fandarana ohatrany tony be da be ny zavatra andrasan'olona aminao dia mila mifantoka tsara ao anatin'le izy dia zay no natonga an'izay hoe aleo rangaha zoma zay no natonga antsika hoe zomatsika fo manao an'le izy nefa ny événement nitranga tamin'izay fotoan'izay dia nialady dia hoe ino no tokony fampiresahana dia aleo mizoma fa tsy maninona fa natara ary miresaka foantsika arak'izany dia isoraka ianao satria marina tokoa zany tamin'ny latsinaintsika mifampiresaka androany ny fotoana tsy azo hitovirana ho an'ny tantaram-pirenena satria fahitana azy miakatra Fidèle Razarapera le maripana ny amin'ny tontolo politika ny fitantanana raha-mpanjakana raha tokony ray mielatra fotsiny aloha miroany dirantsika ao anatin'ny antsipiriany satria iny fandarana iny aloha no fakafakaitsika aorianan'izay tsika miroso ao anatin'ireo raha-mafana ny adihevitra politika ny fifidianana sy ny maro hafa raha manao indray mielatra fotsiny Fidèle Razarapera dia hoe ny teny ny filohan'ny Republikana Madagasikara taoarinina ny adihevitra maro samihafa andrindra anisan'izany resaka zoom-pirenena anisan'ny nandrasan'ny maro adiny telo ny fandarana niaraka tamin'ny gazety anankitelo narahana mpanotrina vita le fandarana samy naneo hevitra avokoa fa ny anao zany androany no andrasaka hoe namaly ny zavatra nandrasanao taminy ve ny filohan'ny Republika namaly ny zavatra nandrasan'ny vahoaka ihany koa ve ny filohan'ny Republika raha le émission indray mielatra no jeretsika ny fandarana amin'ny fahitalavitra zavatra roa no entiny na izy mamelona anao na izy mamono anao fa tamin'ny fandarana zany nahitana tena hoe ino ka tena atao hoe andro rajoel inona ny antony matonga zay ny antony dia zao za kivy zange azadonona Gasikara fa nanoana an'izany atao hoe andro rajoel zany tamin'ny 24 etsika andalambe nrehetrarehetra nanentana tamina onjam-peo zay anazy satria nieritreritra ary nametraka hoe misy avenir ho an'ny tanindrazana ao anatin'ity rahalahy anankiray ity nefa rehefa tena nizoina roa taona ihany no teo akaikiny roa taona dia hitako hoe ty tsy iran'ny rezisgizavoka hoe zay ombanao ka ombako fa hevitra amin'ny politika ary ny hevitra misy zavatra be da be finosina misy zavatra be hoentina misy fanovana io midinana teny an-dalambe dia hoe anao fanovana ka rehefa raha fa makany amin'ny ratsy ny fanovana dia tsy fanovana izy zay
fa manova rehefa mba hanovotsika dia manova ho tsara. Dia zany mieritreritra hoe mba nisy fivoarana zany lay filohan'ny repoblika nandritra amin'ny fotoana izay ataoko hoe za tsy teo akaiky fa nisy olona hafa niaraka tamin'ny teo a dia hoe andao ary mba handrasana hoe inona ilay zavatra ho teneniny ao anatin'ilay fandaharana sao dia mba zavatra mahaliana ary mety mahasoa ny tanindrazana sy ny mpiaramonina rehetrarehetra. Kanjo inona ny teo fa akivina zanga mba nijery teo amin'ny 10 minitra raha be indrindra tao Marzevo satria andalana iakatra Antananarivo tamin'iny mitondra razana zay avy any ny ray aman-dreny ny reny ny sombamboaka nasoany Ravidimana. Dia misy hoe za tsy jery tsony aloha fa le valy teny omeny anao fanontanianao mihitsy zany le izy dia le valy teny omeny anao a misy hoe mba tsy rariny zany zavatra zany mbola resantsika moa zany zay rehefa fa hoe le fahitako an'izakapiana. Dia rehefa avy eo moa tsy dia mahazo loatra tsony ny onjam-peo a miakatra mandraka sisa dia maheno amin'ny ampahany a dia mistapitapy le izy fa ny ady hevitra farany dia eo amin'ny 12 minitra farany a dia nahitana hoe zay tia nyvaliana amin'ilay fanontaniana fa zay manahirakirana anazy na mety hoe maningoningotra anazy zany hoe tsy manana fahatsoram-po le olona zany anatin'ilay fahamaliana dia tsy mivaliana. Ary zay ny any ezahako androany gasikara amin'ity fandarantsika amin'ny raha ty a tena hoe ezahako valiana zay fanontaniana rehetra apetraka ao fa tsy hisy hodinganiko ezahako a ingany mba tsy hisy hoe anankiray tsy hovoavaliko amin'ny fanontaniana hoe na mahafapo na tsy mahafapo fa valiko fa nesany hoe tsy valiany mihitsy dia za kosa ndray zany tena ezaka eto hoe amaly ka amin'ny fahitako azy zany dia za kivy ny mahakivy anahy dia hoe iny ve zany atao hoe filoham-pirenena anay na andritra nefa taona sy tapany mahakivy zany gasikara sanatria tsy hoe manambany ny fatra-pahalalàn'le olona fa kosa anatina vanim-potoana ohatran'ireny ambony be no dimaty eo izy zany tokony mampiseho mahizy azy ny tenany saingindrisy tsy zay ngala izy fa nanao pataloha tsisy lastika le président bridana tanteraka ao anatin'le fandarana zay le teneniko hoe na io mamelona na io mamona io fandarana io nefa ny tamtamina natao mafy be ny jiro ary ny vonoana mba hampiakatra ny vue any amin'ny Facebook dia nefa ny zavatra navoaka raha kokoa ny nandrasan'ny olona voanatsindrana nyvoaka avy endrika ihany aloha nidira kely satria niteraka hevitra be eo a ny amin'ny hoe misy mpanohitra na misy mpitehaka nisy fotoana moa ianao tao amin'ny fandaranao tamin'ny terinandro ity namoaka mihitsy ny amin'ny hoe manao dika mitovy amin'ny filoha Vladimir Poutine ny filohan'ny repoblika eo ihany koa lay ady hevitra ny amina hoe be mpanaraka indrindra satria aoka tsy adinona ihany koa fa nisy ny fandarana zay nataondra matoa fa nisy soherinay fa teto amin'ny Real TV teto a lasa miteraka fifaninanana amina filohana repoblika sy olona mpisehatra amina Facebook no mety ho fahitanao an'izay endrika rehetra indray zany endrika ny resanao gasikara dia ozy izy hoe le teniny ihany angeny amalitsika azy ozy izy hoe za ozy a tsy mirarahany zay Facebook ihany fa ny anany réalité sur terrain jerevako akory nefa ny agagatsika fa mipomba anazy miorakoraka mihitsy amin'ilay hoe zao ny vue eo amin'ny Facebook zany hoe zareo zany matoa manao an'le kajikajy hoe vonoana ny jiro dia miakatra ty sisisa dia aika mitondra fanjakana amin'ny Facebook ihany zany hoe miezaka miala an'izay izy nefa zareo ny tena mifofotra ao anatin'le atao hoe Facebook ary tena mitondra firenena amin'ny alalan'ny Facebook endrika ihany resantsika ny makatahaka mety hoe isy teny hoe tsisy maharatsy anazy fa mba mila mahay makatahaka koa e fa tsy akatahaka amin'ny examen dia jerena ohatra zao misy dia adika ato fa mba misy style zany le izy dia le zavatra fidirana ataon'ny filoha Rusiana Vladimir Poutine adikan'le président mitovy mihitsy ary efa nisy koa tao alohan'ny fampelezan-kevitra izy le mandeha amoron-drano ohatra le ataon'le vazaha lahy anankiray ry zay mampalahelo koa moa tantarany vazaha iny fa rehefa tatery iny fantatra escroc le vazaha dia misy engany mba tsy ho aty aminay zany fa any amin'le vazaha fa tsy hifindra amin'le olona nakatahaka nge zany fa zay zavatra zay zany manahirana ao anatin'le izy hoe le plagia efa nanahirany io tamin'ny andro président Rajonal Mampianina fa io moa le olona nanao an'izay eo akaikindray amin'izao fotoana zao dia lasa mety zay ngamba hoe andao koa akata fa misy zavatra mandeha any amin'ny tambajotserasera ohatra zao ny atao rehefa amaly mpanao gazety zay mihitsy no ataony mandra-patapitra le fandarana hoe zava-dehibe ny mitsiky dia mitsiky tsy raviny izy eo aminao dia averina any amin'le olona nyfanontaniana na avy eo dia mitodika any amin'le mpanao gazety le mpanao gazety miezaka hoe lava be kasikara okizay fa zany hoe le zavatra natorin'le tambajotserasera no iainany ary ataony sy ampisehoany amin'iny vanim-potoana zegny ataoko hoe
manao pataloha tsisy lastika lasa manala baraka anao le izy rehefa satria anao mieritreritra hoe tsy ho takatry ny olona zany ary tsy hitan'ny olona aveza misy an'izany zavatra io nge samy mijery an'io e tambajotra tsirasira iny ampelantanan'ny olona tsirairay dika eny a mila mba mailo any anao zany raha makatahaka de mila mahay makatahaka de zay le endrika zay zany le teny antsika hoe diso be loatra ny fakatahaka ataon'le tompona andraikitra eto amintsika zay mitondra am'izao fotoana zao amin'ny zavatra mitranga ny ivelany tsy zay ataon'ny olona ny ivelany de mety ety amintsika fa mety manana maizy azy anao koa ianao amin'ny style anao a de zay atao zay tsisy maharatsy an'izany ange misy pomba ny fanjakana milaza hoe mampidina ady hevitra nareo resaka fidirana zany ve no afi-pahalalany ady hevitra hoentan'ny fidelina sy ny ekipany amina fandarana ngeza be ohatra reny inona no mety amalinao na anazavanao an'izany zavatra karaha karina koa le izy tsy takany any ange le problème za nge mangataka anao fasafasy amin'ny président ary ny teniko gasikara de tsotra raha masaly président andry radio le tonteneko a manao fasafasy esorina daholo reto tsy ilaina ary sahoary vérifie hoe misy écouteur avesa ninona tsisy ifandraisany amin'ny olona ny ivelany a le fasy le débat jerevana tsara inona ny ato zay zany zavatra angatao karaha ohatra ka hoe zay mampidina devitra tsy sahanao an'izany amin'izay hoe tsy hitantsony zay tsy kiraina de eny zay hoe mahasamanao an'izany aminy hoe andao ary ady hevitra n'le zavatra ambony zay nge ao anatin'ny ady hevitra le fidirana endrika azavainay fa avy eo nke zay niditra tao anatin'ny atsiprian'le zavatra nyresahany ary izy nge no miala fantanimpanao gazety fa minina raha valiny le izy te zay tsy valiny mivalitsika gasikara hoe raha ohatra ka nisy fantanina napetraka ao a ka tsy mivalin'le président tao anatin'iny de hoazavaiko hoe inona ny antony tsy amaliny azy na le izy mauvaise foi avy any aminy na machiavélisme na tsy voafihany mihitsy de tsy valiny de aleo valitsika rehefa manahirana anazy na manarisarotra azy mamaly azy a na ininy tsy ampina am'izay tena izy le izy so am'izay mampetipety azy no tazomina de valitsika de zay mahatonga le izy hoe andao ary fa karitsika le débat tsika neny ampiakatra azy androany karitsika io fa tsy arefarefatsika ohatran'ny nanaovany azy de anjaran'ny olona no mitsara tsika tsy maty-kambo fa anjaran'ny olona no mitsara hoe misy vetiny ve le zavatra resahantsika sa tsisy mitombona ve sa tsy mitombona nyresahany ve zany sa tsy nyresahany satria ianao neny kaniny hoe banque mondiale ve de lazainao fa feky zafady idiratsika mihitsy ny zafady mihitsy hoe tsika iny rehefa avy eo fidèle razarapera fa ny zavatra anankiray andrasana aloha de ty le resaka zopireneny ty no anoboaka anazy a idiratsika ihany reo statistika maro samihafa fa rehefa nandeha ny fanazavan'ny filohan'ny républicaine Madagasikara dia nametraka izy ny amin'ny hoe ilay fitiavana ny tanindrazana lay raha mikorina ao anatiny tsy mitaratasy 20 centimetatra no andeha hitondrana ady hevitra ambanina faux débat eto amintsika ary nanao fanoharana mpitondra maro samihafa izy Nicolas Sarkozy, Barack Obama, Nelson Mandela, ny prime ministre Manuel Valls zany rehetrarehetra zany tafiditra tao anatin'le fanazavany ka hoanao manokana zany androany zao tsika raha mamerina ny ady hevitra dia nahafapo anao nanaiky ve ny filohan'ny république fa teratany vazaha izy afoana ny ady hevitra momba ny zopirenen'ny filoha ve iny ady hevitra ny rahana tamin'iny zao ny zavatra nieritreretiko talohany izy ianao an'le fandarana hoe tonga fotoana mba hitsotra mivoaka malagasy le président ary hialatsiny na anao azafady na hifona mihitsy aza angata-pamelana manoloana ny tsy fampahafantarana zany an'lay zopirenena ananany zay misy andinin-dalàna eto amintsika manakena le izy de zao rehefa mihaino azy a zay tsy manana fahatsoram-po ty président ty ina hitenentsika tsy manana fahatsoram-po le président tsotra kely satria raha ohatra ka matsapy ianao fa diso de ny zavatra tsotra indrindra de miteny ianao hoe rivoaka malagasy tonga amin'ny vanim-potoana tsy maintsy hitenenako anareo ny zavatra misy marina ko satria za de mizaka ny zopirenena frantsay dia tsoroko aminareo fa tena manana ny tokoa
ary ny lalàna eto amintsika dia fantatrareo fa ohatr'izao ny andininy faharoamby efapolo sisa le debalava be mandeha ka noho izany a dia anjarako ny mandray a ny fepetra rehetra mifandraika amin'izay mba tsy ho amitahako anareo fanondroanjo eloko baboana mody raro no zany gasy fa zay kolotsaina zay tsy ao anatin'le président le hoe mba hibaboka amin'le vahoaka malagasy fa le président dia mieritreritra fa io vahoaka malagasy io dia dondrina satria ozy izy hoe tsisy miraraha zany ange vo 10 kilometatra fotsiny mialana Tananarivo président dia tsisy mirarahan'izany ve any Tomasina, tsisy mirarahan'izany ve any Toliara, tsisy mirarahan'izany ve any Morondava, tsisy mirarahan'izany ve any Mazenga, tsisy mirarahan'izany ve any Tsoromandidy, tsisy ianao zany dia mihevitra fa le vahoaka malagasy ato anatin'ny 10 kilometatra anatina Antananarivo ihany no miasa saina amin'izany raharam-pirenena zany sy ny momba ny atao hoe mpitondra ao aminy fanambaniana tena faratapony le vahoaka malagasy iny fotrany eny eritrereto le président ngamba dia hoe tonga am'le obolany hoe lasa vazaha dia misolo vazaha dia tsy problème tsika nefa maleo teny ary zay ny tena olana ao anatin'le fanazavany satria makanaran'olo maventy izy fa le olo maventy alaina iny tsy manao fitandro le problème le président tsika gasikara manao fitandro maminy ato finy aroa raha ohatra izy ka nanapa-kevitra nakazo-pirenena frantsay dia assumeny zay dia hoe za tsy latsaka ny Madagasikara ntsony fa hifaninana amin'ny Sarkozy sy ry Emmanuel Macron za aty a Frantsa amin'ny fifidianana filoham-pirenena zay ny tokony ho izy satria izy efa frantsika dia any ny firenena dia any izy no milatsaka fa tsy zany ange le ataony fa alainy aloha iny ho an'ny tombotsoany manokana fa rehefa aveo iverenany le Madagasikara ianao ve dia mahita fa ho isy zany hoe Mbappé zay mpanao baolina kitra raha ny fiaviny dia avy any Cameroun fa rehefa nisafidy izy dia le frantsay no mety aminy dia ny lalao ao amin'ny ekipa pirenena frantsay izy dia rehefa zany mbola hita hoe io ndray zany a Mbappé fa ilalao amin'ny ekipa pirenena any Cameroun satria hoe avy any ny origine ary zay mahatonga Barack Obama tsy milatsaka ao filoham-pirenen'ny Kenya fa any amin'ilay anana ny zo-pirenena izy no milatsaka fa ny lalàna koa moa samihafa satria hoe zay teraka na eo ary le lalàna fa le zo-pirenena mihitsy hoe any amin'le reo olona teneniny reo fa tsisy nilatsaka any amin'ilay origineny na le firenena ray le teneniny ohatra hoe Manuel Valls tsy nanao prime ministre any amin'le toerana lazainy fa nanao prime ministre any Frantsa satria mizaka le zo-pirenena frantsay izy ohatran'izay koa Nicolas Sarkozy zay président frantsay fa tsy hoe rehefa tsy lany ao Frantsa izy dia lasa izy miverina makary na hoe nalay le zo-pirenena frantsay dia lasa izy milatsaka ary amin'le toerana misy anazy ry tsy zay ngely izy ny lalàna raha teo ny lalàna eto amintsika no mametra an'iny fa nenin'olona tsy mametra an'izay eo moa zany mbola napetraka ao anatin'le izy hoe ny fanazavana nentin'ny mpapita vaovao rehetrarehetra dia hoe n'olona disadisa teo ta Madagasikara tamin'ny 7 tao aoriana tetezamita no nanomezana an'le izy anazy rehefa nilatsaka nini dia inona fanazavana hoetiny noho ny zanako sambatra raha samysambatra be fitiavana raha samy dada le président satria manao sacrifice ny zo-pireneny mihitsy fantany kely lalàna fa tena manao sacrifice ny zo-pirenena izy ho an'ny fitiavan-janaka lasa zany nivadika fanzay nefa le zanaka rehefa tena vavahantsika le zanaka ny roa amin'le zanaka nge ka teraka tany an-dafy tany a Frantsa izy menada le zandriny nge ka tany le lamatony teraka taty Antananarivo fa le roa menada farany teraka tany a Frantsa daholo izy roa ny olona teraka tany Frantsa zany nge raha le lalàna ny olona any tsy manaro sarotra Gasikara ny ahafahany miaina malalaka any amin'izany toerana naterahany zany dia inona ary ny antony le président sacrifice zazaray zany raha ohatra ka hoe zanaka le izy fa tsy le raha menada dikan'izay zany le fanazavana hoentina ho an'le vahoaka malagasy dia mbola maeritreritra an'le vahoaka malagasy hoe tsy arakareo zany tsy fantatrareo zany hoe rehefa teraka any amin'ilay firenen'ny olona any ivelany any ny zanaka ao dia mora ny fahafahazahoana an'izay fahafahana mitoetra na mianatra zany any amin'le toerana dikan'izay zany tsy mitombona avy amin'ny fidelana zanapera tsy mitombo zany resaka visa mazava-nge zany ary ny olona rehetra mampianatra zanaka any an-dafy io ane malala tsara fa tsy manana olana rehefa mianatra tsara ny zanaka mamita fianarana hatramin'ny farany
Ndray ary tazomin'ny olona miasa any. Za zao namana tany Ambatondrazaka, fanakaiky trano tamin'ny mbola kely. Lasa nakany izy, nianatra tany. Fa tsy niverina taty Madagasikara tsony. Satria maninona? Nilain'ny olona tany izy. Nilain'le firenena tany izy. Ny kozay ankoatran'izany. Lasa tany amin'ireo firenena tatsinanan'ireo. Le nianatra tany dia nitazominy zareo any mandraky ty ny androany any Hongrie. Zay zavatra zay dia mazava be hoe ny olona rehefa mety aminy anao tazominy. Dia ny antsika lazaina fa raha tsy mivadika zo pirenena hafa mihitsy le président izy amin'io fa tsy hoe olo-kolompoana. Zany président zany mbola manana privilège hafa mihitsy. Akoatra n'ilay andrajoelona anazy zany. Eo koa le fitenenana ary ty ny tena gravy Gasikara satria zao fotsifotsianao le zavatr'olona. Raha ohatra moa zao ka misy vazaha zany miteny hoe zay karapanodinareo ohatra ny papier hygiénique iny ve? Dia ho faly ve tsika? Na zay ohatra ny volomborona iny ve? Dia ho faly ve tsika amin'ny karapanoditsika? Raha ataon'olona zany. Satria tena namaivana izy zay karatra kely 20 cm iny ve? Tsy le maha 20 cm anazy ny zava-dehibe. Fa le lanjany sy ny fahafahanao mampiasa le 20 cm. Zay nge ny tena gravy. Dia ny zavatra hoentin'izay. Fa eto moa tsika zany dia mametraka amin'le firenena frantsay hoe ny firenena frantsay ve zany dia hanao silence complice amin'ny andro rajoelona amin'ny resaka zo pirenena io satria olona efa vazaha dia mbola andeha hitondra firenena dia Madagasikara indray nefa efa fatampoko fatapirenena ary nafatarany gasy azy tena naoraka be dia ny fampitamboavao nataon'ny la Frantsa tsy inoko zany hoe hanao silence complice la Frantsa amin'ny ty ndray maka ty zany misy any ny firenena frantsay mba manosinosika ny président africain sotran'izany raha antsika malala tantara fa amina zavatra ohatr' zao zay micrée scandale angeo tsy inoko tsy fantatro fa zay eritreritro zay Gasikara hoe hanao silence complice amin'izany la Frantsa. Fa raha manao silence complice amin'izany la Frantsa tena ingérence zany. Fa misy fiatraikany zany na tiana na tsy tiana. Misy fiatraikany na fifandraisan'le firenena roa tota hoe nahoana moa zany ny olonareo ny andeha hilatsaka aty aminay ity. Ho lasa président anay. Manahirana ke zany raha ohatra ka hoe semgamanao zany hoe comorienne. Mety ve? Na ny ministre de défense anao australienne. Dia ny commandant gendarmerie sovy. Tsy ho sahirana ve? Fa aminao nefa satria atao aoriana ny fiaona ny filoha malagasy Andry Rajoelina sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron no nivoahany iny zany raha ny 7 jona angamba nisy teo taty amin'ny 13 14 taty ny nivoaka mety misy ifandraisany ve ireo zavatra ireo ratsorina zany mety avy amin'ny frantsay ihany koa hoe nivoahany zany satria niarana anaiky tsika fa na ireny atao tantaratasy reny tsy ho an'ny olona rehetrarehetra tompoko. Io nge tenenako hoe sady mamono mamely tony serasera tany Kakara. Ny antony dia zao tamin'iny vanim-potoana iny izy refesiny le communication mandeha hoe re zavatra reny ozy ny eritreretina anapotehana ana fa tsy mapotika ana. Le Monde zany manapotika anazy. Ny RFI zany manapotika azy. Fa ny teny manakarama reny ozy izy. Dia voakarama zany ny RFI, voakarama le Monde, voakarama ny RFO na France Info azafady, voakarama daholo zany reo média frantsay matanjaka France 24 raha TV5 namoaka ny zavatra iny voakarama daholo ary tsy indray andro. Fa sesy le izy. Voakarama daholo izany reny. Dia izy ary nanarama anazy. Enjana be zany andeha nanarama zany média rehetra zany firy tsy efa misy enina le teneniko teo. Iza zany ny olona mahatrehetre eto Madagasikara afaka anaramana zany dia tsy hisy trasy ve? Ary anjakazaka be ohatran'iny ve any amin'ny firenen'olona le izy nge tena tonga dia manabridana président dia hoe kely le mpanao gazety eo ve zany ianao hoe ty tenenao an'izao le président anay ray aloha zay fa le firenena mihitsy rehefa mandeha le vaovao indray mandeha mety ozy hoe ok ary nandeha indray mandeha le vaovao fa miverina foana le vaovao ary Le Monde tsy hoe gazety gavogavo aty amintsika hoe anna fa gazety isan'ny loha laharana any Frantsa Le Monde. Dia nefa Le Monde namoaka an'le izy mahazo pejy voalohany amin'ireny zany ndraika tsy fatany Gasikara amin'ny ty raha manahira reraka zao tontolo zao ty maninona le filoham-pirenena malagasy no voiziny zareo ary tena mafy be ohatr'izay mihitsy ratsorina mety ambadika mihitsy ny ary ve ny la Frantsa ary maninona moa le izy ny tonga dia mifanitsy atao aorinanao andraisin'le président dia nitobaka teo amin'le gazety le zavatra
Dikan'izany le présidentsika ny tokony tsara tena avy hatrany raha nanana fanetretena izy hoe zao hoe raha mbola mitoy a de potehan'ny olona io ange be da be ny laza mafy teto zay gasikara tsy zany Ben Laden zany anke niaraka tamin'ny Amerikanina fa ny Amerikanina ihany namodika anazy zany filoham-pirenena libianina zany Kadhafi zany mafy be zany asika anangana hoe États-Unis d'Afrique fampotehany tandrefana Saddam Hussein zany mafy be zany fa naantony olona ny tendany zay namonoany anazy tandrefana ihany zany loaran'ny olona tany anaty lavaka président matanjaka be Saddam Hussein voatsela atsika nahita amin'ny président Sénégal Macky Sall réalisation Macky Sall nandritra amin'ny mandahany teo a katrakatra be mihitsy Macky Sall iraka manelanelana amin'ny resaka famoahana vokatra avy any a Ukraine mifampiraraha amin'ny Rosianina ny tsika mpanahazo irakoatra zany ve ny président tsika tika zay tsy olokolom-poana zany Macky Sall zany fa maninona rehefa tonga hoe ianao tsy milatsaka fanotelontsony barataka angeny farany eto zany mametraka hoe fa iza loatra ny atsika za moa mampirisika amin'ny mpanohana anazy atosehoatra amin'ny farany mihitsy Andriamatoa Rajoelina andrefy ihany tandrefany andrefy ny frantsay andrefy an'izao tontolo zao fa hoe nisy saika motika izy tamin'ny zavatra iny fa tsy mahavoana azy zany de reo olona reo zany sokajiana ho mpamotika azy tsy fantatra hoe iza moa zany tondrony aty amin'ny fanoherana nanao an'izany na tsy fantatra hoe ny ao akaikiny ve ny tondrony amin'izany sa ny aty amin'ny fanoherana sa ny frantsay ve ny tondrony amin'izany de aloha refesiny aloha fa izy ange matanjaka de aloha mba jerentsika hoe hatraiza ny dinganao vitany fa zavatra misy amin'izao fotoana zao ange ka tsy te hipetraka eo amin'ny toerana ozy izy le plaza zay fa io moa misy teo eo amin'ny toerany ihany satria le toerana eto ny resaka fa tsy niaratsiny le fitondrany anazy fa zay zavatra zay le apetrakatsika hoe raha ohatra ka ny zava-misy amin'ny fitatana Andriamatoa Rajoelina amin'izao fotoana zao amin'ny fiediny edenany de izy tsika hoe mampalahelo le tantara eo am'izay analisa ihany miala tsiny fa tena rarotoko ianao androany vidila sady mpamakafaka ihany keo ianao anisan'ny fanontaniana tsy voavaly moa tao anatin'le izy raha ohatra ka hoe tena tsy hivitsika zany ny tantara fidela zarapera atao anatin'ny fotoana zay tena nampavaivay an'ity resaka fizakana ny zopirenena ity de nandeha tany Frantsa ny filohan'ny repoblika 22 23 raha tsy diso ny volana jona nanatrika ny le fivirina mikasika ny nouveau pacte financier mondial iny de nisy ndray zany ny ataontsika hoe fionany tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tao anatin'le fivirina ary namafisiny masivio frantsay teto Madagasikara zany tamin'ny 14 juillet lasa teo ary tao anatin'ny fotoana izay natany a Paris ny filoha no fantatra fa nivoaka ny fonjany tsefa i Philippe François teratany frantsay izay vo eloko moa zany tao anatin'le ny rara Apollo 21 reny ny fantaniko de zao mety hoe misy fandraisany amin'izany rara Apollo 21 zany ve ny fipoahany rara zopirenena ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ao anatin'ilay filazana fa hoe resaka fifanarana eo aminy sy ny firenena frantsay ady hevitra ambony be any ambadika tsy takatry ny sain'ny olo zany no mety ho fahitanao azy Andry Rajoelina hoy tsika frantsay inona ny tombony hoentin'izay aza misy ane zany Gasikara raha mikorotana Madagasikara zany sanatria avy koa tsy momba mikorotana satria zay fa niaina korotana miaraka tamin'ny Andry Rajoelina tamin'ny 2009 de tsy te hiaina an'izay tsony raha ohatra ka misy ny korotana ka tandondomondoza miaina Andriamatoa Rajoelina amin'ny mafrantsay azy de eo no hitanao taratra tsara mihitsy fa frantsay io arovan'ireo io ary alainy aty io de apetrany amin'ny toerana voaro na atongavany mihitsy de arovany zany hoe lay firenena mihitsy zany rehefa ohatra ka fantany fa tandondondoza ny mpiarabelona aminy hoe misy teratany frantsay misy manao kidnapping misy mampiditra anazy amina asa hoe tiana no asa fitsikindovana tiana no asa fampirorona ka rahan'le resaka ka hitany hoe tsy mitombona fa karazana procès amboariny
dia miditra tsehatra ny fanjakana frantsay mihitsy manavitra an'ireo olon'ireo ary zay mampiavaka an'ilay satria tsy orery angeny tany amponjy fa nina ary le ray tavelao tsy zany le tena frantsay dia tia ny batainy tao dia ataony mihitsy ny hevitra rehetra any asorany an'le olona rehefa fatany hoe tsy mitombony io izy tsy miaro ny anazy kosa rehefa ohatra ka fatany fa diso fa raha fatany hoe misy marina le an'le olona dia tsy mamela ny olona ho viravirainao zany le firenendehibe na amerikanina io na frantsay io na alemanina io rehefa fatany fa tsy mitombona le zavatra anaovanao azy fa procès foroporonina tonga izy maka ny olona dia zay mahatonga na amitenao na io présidentsika ny radio io raha tany tondoza ho ny ain'io eto Madagasikara hoe ohatra hoe rasanatra avovava hoe misy korotana be ka hoe dia alainy aty io dia hoetiny hoe anay ty olonay ty fa tsy anareo zay zany le zavatra mipetraka ao anatin'izy hoe zay lay atao hoe firenendehibe manana didy amin'ny olony ary zay ny tanjaka le hoe mizaka le zom-pirenena ianao rehefa teratany frantsay ianao a dia ho anao mihitsy zany zavatra zany zany avantage rehetrarehetra zany dia mahazo an'izany izy fa ny antsika ane io tsy miraharaha io ny antsika efa matimaty daholo ny any Liban fa tsy rehefa mitabataba daholo ny olona rehetrarehetra fa efa tena tery va mata mihitsy zay vao mihetsika lay fanjakana malagasy amin'le teratany malagasy tany Liban fa ny olona tsotra zany ny olona tonga dia mihetsika izy rehefa hitany tsy mety zavatra ataonareo ty dia taviditra ao anatin'izay zavatra raha tsoko zany le fanontaniana hoe fanjakana frantsay manko nangataka hoe mba any frantsa no amitany sazy ny teratany io mety hoe niziriziry ve ny filohan'ny rajoelona ka valipotana zay tonga dia navoaka lay atotarantasy momba ny zom-pirenena lafo loatra zany zany izy raha niziriziry izy tsy mifanandrify amin'le vanim-potoana mahany anazy mampiainga an'le olona ty fa zadinoana fa ny filoam-pirenenany rajoelona nke nampiandrasan'ny olona adiny telo zay tadidio fa ny andry adiny telo zay vao andraisin'ny olona misy tika an'izany gasikara enao filoam-pirenena ho raisin'le filoam-pirenena anankiray enao avy aty amin'ny tany lavitra ty tonga any adiny telo miandry fa misy zavatra milahany anao zany tafiditra ao anatin'izay le izy hoe mety miseho belotsika na ohatra zany dia ampiandrasin'ny olona eo tokotany fa reny anao malefaka ianaoko dikan'izay hoe mety ho sarisarinady any le resaka fitakiana nosy manodidina ny ilzepasa fidela zarapera anisan'ny noresana atao anatin'ny fandarana ihany koa iny resaka iny rehefa miresaka ilzepasa tsika dia apetrany hoe za nitaky an'izany tao arina ny amiran'ny dideratsiraka ho izy za ozy nitaky an'izany ny olona rehetra ny manana an'izany eritrehetra zany fa ny lalany izorana mankany samihafa ka maninona ary izy tsy niteny hoe tsy ekeko ny teny ny président Macron ny teny fa isisy la France dia zao tokony natao nandriamatao any rajoelona nandray hélicoptère koa na nandray fiaramanidina dia nakany amin'le toerana dia ny teny teo amin'iny toerana ny tenenina ny président Macron hoe isisy Madagasikara raha zay dia matoky anazy raha zay dia manaiky anazy fa tsy eto fotsiny ianao moawawa zay nge le problème aty ianao mahay miresaka fa ny olona tsy naninona ny président Macron tsy tany frantsa fotsiny izy ny teny hoe territoire frantsay io fa nanainga tongotra mihitsy izy rehefa nanao valandresaka mampanao gazety ny président Rajoelina dia nakeo amin'le toerana izy dia nanao précision iny précision iny any amin'ny tavana andriamatao any Rajoelina iny no mifetaka ane zay ny dika an'iny hoe inony ianao dia miteny eny indray ka nasany teny inona tsony tsy satsony inge fa raha mafy any Rajoelina zany dia tsotra lasa koa izy mba nandray inona moa zany mba fiaramanidina raisiny eto amintsika le tsy vita karakara le fiaramanidina miaramila iny le tsy vitatsika ny entretien d'État-zomin'olona iny sa andray inona tsy hitako eny e na le hélico le taxi be any tena enjana be iny zany ny raisiny raha fa nahazo an'iny tamin'izany tazany mbola tsy nahazo an'iny tonga dia so dia teo amin'le nosy dia nidina teo koa dia tonga dia mitondra mpanao gazety dia miteny diso ny président frantsay fa eto dia Madagasikara zay ny tokony ho izy raha ohatra ka tena hoe miady izy fa raha tsy nanao an'izay ianao tsy miady ianao zany tsy miady ianao zany fa aza be resaka fotsiny avinga tsy vity hoe tranopody ny vita amin'ny fafa iny zany no valikafatra na hoe valiteny ny filohan'ny républicain Madagasikara ianareo eo anivony fanoherana dia mivony article 42 amin'ny code de nationalité anoantsika amin'ny resaka io zany aiza ho aiza zany ny ampiarana an'izay fa
ny filoam-pirenena aloha dia mbola manizingizina amin'ny mamalagasy anazy a ny folo alin-da ny segy reny no miteny hoe mbola mandray baiko aminy satria izy ny folo faratampony folo alin-da ahoana ny ampiarana an'io article 42 io za parlementaire gasikara fa rehefa manao tsokevitra zany taty arina mampamakafaka ana amin'ny zavatra nitranga atao amin'ny temeripireny de izy hoe takalipatsa vidim-pinanana inona zavatra nisy 5 ny soni nataon'ny solombavam-bahoaka analana amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement aza dinoina fa io premier ministre lehibe ny gouvernement io no premier ministre tamin'ny vanim-potoana nandefasantsika ny fifidianana izy moa mamarana an'le article 42 ny gouvernement tange ny tena manaisitra an'le izy Andriamatoa Rajoelina ny latsaka raha ohatra zany ka nanao ny asan'le premier ministre tamin'izay fotoan'izay dia ny esoriny tsy afaka nilatsaka ange Andriamatoa Rajoelina tsy afaka nilatsaka raha nanao an'izay izy dikany niaro an'ilay candidat Rajoelina zany io premier ministre io tamin'izy premier ministre namela anazy ny latsaka tsy nanao an'izay asan'izay amin'izao fotoan'izao mbola miverina eo amin'ny telantanan'le premier ministre amin'ny fofonain'le président mbola miverina eo indray ilatsaka indray ianao raha io premier ministre io zany no ametra-pialana zany président Rajoelina za candidat dia ametra-pialana génial dia ozy le premier ministre hoe veloma Saïd Omar rarafany amin'izay le raraha verenjavony io président io tonga dia mampamangy hatreo tsy misy hoe olona mitory any amin'ny fitsarana avy malabandrena na tsy misy waitsony fa tonga dia zao le premier ministre manao ny ady dia vita manamafy zany ianao fa eo ampialatana ny premier ministre ampialatana premier ministre mihitsy fofonainy ka dia zay na tonga an'le hoe rehefa naonga n'lay antenimieram-pirenena zany lay premier ministre dia mety nakany aminazy amin'izay zay hypothèse gasikara hypothèse ny ana fa nefa mety tsy lavitra ny fito ny vala kany amin'izay le premier ministre hoe anao mbola ilatsika tension le tandremo za ko ny mbola mana carte araiky dia ke karakory pare anao vangarde gasikara raha tratran'izany ianao amin'ny vangarde e tsy resaka mihitsy fa tonga dia hoe ampialatanany ty premier ministre ty ka momba ana zay zavatra zay a no manahirana amin'ny sy premier ministre io na hoe sorinao ary le temps ianao manala mbola afaka manao acte tsy hitany masonao io e antidateny olona sisisa dia mandeha vita tonga dia baibay hoe ty tsy gasy tsony ty raha mamoaka ny didim-panjakana manafoana za efa miteny anao eo ampialatana ny fofonainao inona tsoko moa zany fa dia fa zay zay ve ny antony mahatonga le premier ministre tsy voakitika mihitsy ny tao anatin'ny efa taona sy tapany tamin'ny motion de censure iny ary nandeha tena le président nge tao anatin'le motion tena nanao an'le fiarovana tsy manara-dalàna mihitsy le fiarovana manozina solombavam-bahoaka mihitsy azy napetraka ihany koa moa ny fanontaniana hoe ianao ange ka mihoana zay ke le fanontany tsy valiny le fanontaniana hoe ianao a mihoana am'le reny ange tonga dia ny fitsarana avy malapandrenina tokony mare satria izy tena ny ary miteny ka misy mahazo mandrarana tsy mihoana amin'ny parlementaire ka zay ary ka ianao tsy mihoana am'ireo fa alefanao amin'ny alalana taratasiko fa ianao mihitsy zany efa mitsotra eo masin'izao tontolo zao hoe za manao an'izao zay nge le izy matoa zany izy nanao an'iny iny tena le teneniny vazaha mihitsy hoe miaro beka eo angla mihitsy iny tena milafa ny ray manontolo ny arovany an'le premier ministre dia hoe tsika ina ary ny antony ina ary tena natonga le président Rajoelina tena nanao tena viveriny ainy mihitsy tamin'iny na mivavany tamin'iny ange dia hoe sao za tokony ho any an-dafa izy dia tsy handeha za moa tamin'iny teny aminy hoe raha sa ianao dia aza mandeha satria ny amerikanina ny miantso dia izy mba miseho midingina hoe za zao tokony ho any an-dafa fa noho nataonareo sy mavaka dia za tsy handeha dia ny teny ange aza mandeha ary raha sa nandeha tsokosoko am'izay hoe lasa nakany dia iny hitantsika iny hoe io ary misy ifandraisany amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao iny ditany États-Unis satria le firenena ty Afrika manao fifidianana problème Wagner zay ny fanaovan'ny olona ireny diniky ireny a dia efa mazava ho azy io ange za zany gasikara mametraka mihitsy tsy tongatonga ho azy le famoahana an'le dossier tany Frantsa fa efa vita rafitra mialohan'ny fotoana daholo reny hoe etony zao etony zao etony zao dia zay mahatonga anao ametraka hoe mba mafy aneo Macky Sall président Sénégal manana ny lanjany mihitsy raha pitahina amin'ny andro Rajoelina zany salangy samihafa hoe président gasy sy ny président Sénégal tsy hoe za manamaivana ny président ako tsy zay fa
mijery tsy miangatra fa nilefitra ny farany de ny atsika ity zany a ohatrany ahoana no zape de tena andeha hidingina mihitsy se 20 centimetatra anareo iny ve no problema ohatr' zao ny magary farany honorable raha ohatra ka mandeha moa ny tantara reny zavatra misy mandeha ny adevitra fa ny farany adevitra de any amin'ny fifidianana malaiky ve anareo ny firotsahany ny filoha andriny raha tsy hoe la ho candidat sa tsy zany lenareo no ako ny alako na ianao ary za zao ny anao elako lenareo ianao fidèle raha zarapera za politique zao ny anahy ary ty efa ndeneniko tao anatin'ny fandarana ny halako manko de ity iteny io président io hoe zany tokony latsaka za mbola tokony lany fa gafinareo ny olona rehetra manao an'izao de eo zany hoe victime eo zany izy de za raha izay fotsiny noho izay fotsiny a le hoe tsy tiako izy ndray nipetraka amin'ny toerany victime de aloha izy ianao tsisy matahotra an'io aloha izy ianao aloha izy latsaka mihitsy jerena de mbola prisianareo mangalara ampiasao mihitsy fahefany ampelantananao de mangalara ampiasao ny senia ny ACC zay tianao fa alefaso io fifidiana iny za miteny aminao gasikara tsy mitsoka an'io zany tsika vonina amin'ny resaka fampelezan-kevitra ary io na hitena zay ka boksa voly io zay boksa vavaranga tsy mitsoka an'io mihitsy zay ary zay vonina hiteny hoe gazy ty moa miala vazaha de misolo vazaha mbola vazaha ihany koa mbola tianareo tsika efa nisy mpanjanaka tareo tsy hoe tsy fitiavana frantsay fa hoe mbola hoentina vazaha ndray tsika ary amin'io le vazaha tsy hoe vazaha mba comoriana na ry zany ataoko hoe comoriana de tezitra daolo gasy manitsy hoentina comoriana fa hoe le frantsay moa zany dietrany hoe la frantsay de fa le nanjanaka atsika mihitsy hoe zany mbola hitoratsika sao de mba fatsiritra ny fa ampy le hatramin'ny 47 ranga hatramin'ny 1960 tsika efa nahazo fahaleovatena aloha mba le tena am'izay ny gasy fa tsy mbola eno ambany vahoany zany foana zay mahatonga anahy hoe tsy mitsoka an'io mihitsy tsika ary mbola saina mangalatra hoe manaova mihitsy ianao am'izay fangalarana farak'izay hainao ampiasao daholo ny rafitra zay fantana io ane gasikara aza adinonao fa io ACC io ny assemblée nationale angeka mifidy olona roa napetraka tao zay isan'ny fidy misy any au conseiller William Nelson nao iny angeka tsy candidat ny IRD fa ny adivanay tao hoe mba aloha misy an'ity ray ty fa tsy le IRD anankiroa no lany dikan'izay mana fijeriny iny am'ireo olona napetranao reo koa misy olona malala-tsaina koa ny reo zay zany mametraka hoe za ndray tsy miaya ny maha-olombelona an'ireo olo reo zany mahay mandanjalanja reo tiany marina sy tiany diso ka na anao tery vai mata ohatrany ahoana anao fa rehefa mifidy ny olona ka tiany fidiny fa tia tsy fidiny raha resaka 1,, ne gasikara fenso azo atao manao mikimaky an'izany natao ataoko hoe tonga hatramin'ny 5% re mbola azo atao manao mikimaky an'izany fa raha tsy mihoatra ny 10% anao atao lasa 51 ohatrany anahirana nanao nge tamin'ny andriny amiral didiratsirika efa nisy zany hoe bataina nakany mantasoa io fitsarana mbola lampandreny io fa nakaiza rehefa avy eo ary eo ny tena hitanao mihitsy hoe io gasy io le gasy mitatatata ohatranay mifantatra hoe inona ny anatin'ny lohany fa reo le tsy miteny reo azany tanina ny anatin'ny lohany reny fa tena tsy azo ny sainao eritreretina mihitsy na hotakarina hoe momba na reto ty teny zany anao misy voatsankian zany ho avy eto ianao no nyteny an'izay olo mafidelarana zarapera meno an'izany resaka ao zany tena tadidiko teto amin'ity plateauko ty no nitenenanao de averiko aminao famitaniana satria lasa adevitra lasa fomba fiteny andavanandro pisaka ao tamin'izany fotoana zany amin'ny hoe mangalatsaka io mangamasaka io fa tsy latsaka mangamasaka io tsy mila ongana ohatra nitavitra ihany ty le mandaa le manongana mihitsy nefa nialako taminao nareo izy anao nareo ve zany anonga-panjakana zay nge le fanontaniana fa ndala jereo volizy zay le fanontaniana hoe nareo ve averiko fa ianao manko tsy matadidy atsara de za tsy manadina zavatra anange na de fa taona maromaro ary lasa izy nareo ve zany anonga-panjakana zay tsy manonga-panjakana ka fa hoy zay hoe mangamasaka io mihitsana ho azy ny ataony ihany mampitsana ka zay le fanontaniako mbola tsy mety masaka ave le manga hatramin'ny andro izy no miteny fa tsy masaka io président république ve midina any plateau ny TVM amina resaka baccalauréat de tsy masaka zany aminao tenenanareo hoe tsy masaka zany président république izy mandrorona ary ambany ary
mahay volotratra ny filazan'izany gasikara fa na tianao na tsy tianao aloha dia namany mavita manday ihany aloha izy andro any za hoe tsy manonga-panjakana efa miteny aminao zay nge le fanontaniana nareo fa zany anonga-panjakana za hoe tsy manonga-panjakana mangamasaka fa hoe milatsaka ho azy nge le resaka ho azy io efa mihitsy nefa hitsarany za tsy niteny anao mihitsana amin'ny 2022 na 21 fa mihitsana ho azy tsy mihitsana ho azy io rehetra zonko zany teniko zany tsy gasikara zao no teneniko anao androany tsika miresaka zao any Bruxelles olona telo ngeza be amin'ny politique manany eritreritry latsaka président de la République dolo président Marc Ravalomanana président Rajonar Mampianina président cité donc président izy satria président comité olympique izy président izy ary efa manana intention ilatsaka président république koa ny olona dia tsona hoe président telo zay amitsika amin'ny teny zao a nivoaka ny vala président ajo anteny Anarivelo dia za miteny aminao raha zay olona efatra zay no miantso vahoaka n'Antananarivo sy vahoaka malagasy andao tsika eo amin'ny 13 mai inona ny valiny fa zay olona efatra zay oa no miteny ry vahoaka malagasy feno kapoaka zahay reto miantso anareo eto amin'ny 13 mai sarotra migerena zany fa le gasy mbola mitafy fahendrena ary mahafantatra ny vesatry ny fahoriana menjady amin'izao fotoana zao tena mangidy ny zavatra ampizakainy zao fanjakana zao le voaka malagasy mangidy a tena mahafaitra mihitsy dia mahafantatry ny olona hoe inona ny efeny atao hoe crise politique dia ny olona nge no mitsara tena aloha fa ho an'ny olona mitrifana dia aminy zany dia eritreretin'ny fafahalemenao fa ho an'ny olona misaina dia ianao ny mandinika hoe raha hitrifana ohatra ny retsy koa tsika dia potika le firenena le vahoaka ny sahirana mandeha ny fotoanantsika resako kely indray ny bilan moa zany no nitondrany ny filohan'ny repoblika ny ady hevitra ihany koa manoloana ny fiainana zavatra misy androany anisan'ny tena ny voizy moa ireo foto-javitra asa maro izay natrangany na ho amin'ny eto Antananarivo na any amin'ny faritra amin'ny lafiny maro samihafa ny zavatra anankiray moa satria anao nyresaka hoe diso le banque mondiale dia nyresakitsika zany ny taux de pauvreté teo ihany koa ny inflation ihany koa fiakaran'ny vidim-piainana zany rehetrarehetra zany raha ohatra ka hity tsara teo karena kely tsika manahoana ny sifra rehetrarehetra eo ampelatana ny Fidèle Razarapera androantsika azo atao ve ny mandray ny teny filoham-pirenena fa tsy miembotra i Madagasikara efa taona sy tapany ny tantanany firenena tokoa zao ny zavatra tsotra kely gasikara tsika moa zany tsy mahatoky ny teknisianina gasy fa aleotsika miazakazaka any amin'ny vahiny tsika ny mpitondra rehefa marary dia tsy mety ho didina eto Madagasikara na tsabony eto Madagasikara fa miazakazaka makany Maurice miazakazaka makany Afrique du Sud any Afrique Atsimo any Inde sy ny sisa zay zany ny ataon'ny mpitondra eto amintsika rehefa maka teknisiany tsika dia maka hoe misy expert ohatra zao tonga venena eto amintsika fa ny zavatra misy ene ny banky fohy be any Madagasikara ny BFM zany banque centrale moa izy ny zavatra manao anteny va zany dia mamoaka an'io isam-bolany oa fa tsy hoe isaky ny 3 volana na isaky ny 9 volana isam-bolana dia mampafantatra antsika ny banque fohy be Madagasikara hoe zao ny tahany fiakatry ny vidim-piainana namoaka izy tamin'ny volana mars tamin'ity taona ity tandremo ny zavatra navoaka tamin'ny fandarana nisy anao Gasikara dia zao latsaky ny 1,700 ny fisondro vidim-piainana teto Madagasikara zay zavatra zay nazentana mihitsy tamin'ny taona firy iny tableau nalaina iny 4,900 zay navoaka teo nareo moa tsy nitondra fanakiana amin'izy tsy io ke ianao miteny fa fake le banque mondiale ane fa io 4,900 no koa efa tsy mise à jour ny banque fohy be Madagasikara volana marsa mamoaka fa ny tany fisondrotry ny vidim-piainana teto amintsika dia natratra 2,900 namoaka izy ny volana avril ny tany fisondrotry ny vidim-piainana teto amintsika 2,900 a 2 chiffres daholo zany namoaka izy tamin'ny volana mai
lasa teo zany ny fisondry vidim-piaina teto amintsika 1.7 isanjato dia anao fandaharana le président teny antsika io ka dia maninona izy a tsy misy référé am'le banque fobe am Madagasikara nefa rehefa misy problème dia lazainy fa hoe natsoko mihitsy ny gouverneur am banque fobe am Madagasikara zay zavatra tsy azony atao zany fa ao anatina fandarana ohatran'iny izy a naninona izy ny tsy nakan'izay dia zao ao anatin'ilay fisondrotry ny vidim-piainana ihany zany le président manao an'le bilan sisa zay avoakany dia mametraka tsika hoe raha ny zava-misy iainan'le vahoaka malagasy a dia iny fisondrotry ny vidim-piainana iny a no mampitotongana ny zavatra rehetra dia izy moa tao anatin'iny teny taminao hoe isan'ny tatatatananao izy ny ariary angamo ny olona mitatatan'le ariary ny olona nge manamafy fotsiny ny taremarika avoakan'ny teknisianiny ny banque fobe Madagasikara mamoaka an'io dia ny olona manamafy hoe hoay tony ohatra ny 5,000 ariary toy izy hoe nony raha tsy nainy tatantsika izy izy efa lasa ray ala re zany fe dia mba valy teny fa manina raha zavainao hoe fa naninona io tonga eo tsy nge ny tokony ataony e tokony mametatra an'le vahoaka izy hoe inona mahatonga an'io tonga eo io satria tsy vitanao ny zavatra mifanandrify aminao ahoana moa fomba ahafahantsika amin'ny fe amin'izao fotoana zao a androany midina ny ariary zany midina ny dolara zany mita amin'ny ariary zany hoe mahazo ena kely ny ariary zany eo amin'ny 70 ariary eo ny fahazahoan'ny ariary aina zany a niakatra 70 ariary eo zany izy mihoatra amin'ny $1 fa maninona misy an'izay dia zavaitsika le izy ny mahatonga an'izay dia satria azotsika le $100 millions io a dia vola nampindramo amin'ny banky raisam-pirenenantsika rehefa miditra io a dia misy vola vahiny miditra zany ao anatin'ny tahirom-bola vahintsika dia mahazo aina le ariary le resaka côte-part ve io resanao tsy côte-part io fa le mbola le emprunt mihitsy io le vola nindramintsika farany mbola zavaiko le côte-part fa io zany a tena hoe vola nindramintsika dia nomeny ny banky raisam-pirenena hoe tiary le $100 millions anampiana atsika fanampiana zany io vola averina manomboka amin'ny 2029 tsika mamerina an'io a 8,33 % no famerenana ataontsika an'io manomboka voalohany volana septambra 2029 hatramin'ny voalohany volana septambra 2034 dia isaky ny voalohany volana septambra zany tsika dia mandoha an'izay 8% zay dia rehefa aveo a ny voalohany volana mars mbola mandoha 8% koa tsika zany hoe amin'ilay septambra voalohany 2029 zany tsika 8% anankiray fotsiny fa vao miditra zany 2030 mars tsika mandoha septambra tsika mandoha mandrapa tonga ny mars 2035 zany hoe zaza mbola tsy teraka androany Gasikara efa mibabotrosa raha miteraka zany ny tanora malagasy am 2029 vao teraka ny zaza iny dia efa mandotrosa nampidiny andro rajoely zany trosany satria maninona mikilopalopa ny ariarytsika e sao zany mahi le ariary kozatiny inona mahatonga zany tsy ampikaly ny ariarytsika mila kaliana zany io ariary io mba tsy hitsingevana iendanja inona ny afahana manao an'izay betabe ny voly fanondratsika ny zavatra rehetra zay ahondratsika ao amin'ny tseny raisam-pirenena ny mampalahelo a miendanja daholo zany raha patrimoine de devise so dia tiny koa zany mbola eo fotsiny fa mbola le eo amin'le vidin'le voly fanondrana fotsiny sy le entana zay ahondratsika tsika ne sady manondrana akanjo manondrana céréale manondrana cobalt nickel sisisa fa raha tamin'ny 2022 io ampitahina amin'ny 2023 samy aty amin'ny volana jolay ny refesiny amanjatony tapitrisa $, ny elanelany any amin'ny 362 milliards any $1 million zafady 362 millions ny elanelany ny vidiny entatsika tamin'ny 2022 raha pitahina amin'izao 2023 zao ina mahatonga an'izany miembidy reo ny lavanila nge androany mitovidy amin'ny angivy ny angivy zany lasa produit de luxe raha mividiny 3 ariary ny kilao an'ny lavaniny iny palmarès ny andro rajoelina fa raha tapony mihitsy iny a tsisy président navita an'izany raha tsy izy rery hoe napidina vidiny lavany ho any amin'ny 3 000 tao anatin'ny fanjakan'andro rajoelina zay ny lokaloka fa
Ampiakatra avy telo eny raha izy ny lasa président 18 millions avy am'izay zany avy telo eny zany 6 millions izy tamin'izany dededany esy piakariko avy telo eny io fandrany izy nidina 3000 ariary ny vokatra naodrana koa ny eny to 542 tonnes angamba raha ny misy mba itsakila zany averin'ny olona zany rehetra zany a mamotika an'le sandany ariary daholo zany zay nge mampahihany io ariary tsika io sy mahazo aina le ariary de sahirantsika de zay no miteraka inflation goavana be satria ny volanao miendanjaka inona mahatonga ny hoe tokony mba ahafahantsika mampiaina an'le ariary zany inona koa ny fizahantany ange isan'ny mampidibola vahiny eto amitsika ity fanjakana any radioela ty gasikara za miteny aminao nanana viny io hoe aleo a akaritsika hatrany amin'ny 300 millions ny isan'ny mpizahantany ho tonga eto Madagasikara tamin'ny 2022 132 millions ny mpizahantany tonga teto amitsika amin'ny teny zao ny enregistré any amin'ny ministère mbola tsy mihoatra 75 000 ny mpizahantany tonga ary rehefa natao ny salanisa raha ohatra zany atao moyenne zany de 25 000 par isaky ny 2 mois 12 500 isam-bolana eo zany touriste miditra eto amitsika raha ohatra ka mivize any amin'ny 300 000 touriste inona ny dikany 300 000 touriste Gasikara ny dikany hoe 300 000 touriste tonga eto Madagasikara ampitombotsika 1500 ariary $1500 hoe mitondra io zany a à peu près $1500 par personne donc 300 000 touristes ampitombotsika $1500 450 millions de dollars zany ataotsika inona le 100 millions de dollars amin'ny banque mondiale raha ohatra ka manana 450 millions de dollars tsika fa tsy tafiditsika zany androany na le 132 000 tamin'ny 2022 ary tsy ho tratratsika amin'ity 2023 ty satria mbola 75 000 tsika am'izao mbola aniantsika 75 000 tsy tratratsika tsony zany natany mbola tsy ho tody amin'io ary tsika satria ny antony de tsotra rehefa firenena anankiray manao fifidianana miembotra touriste satria sode any amin'ny toerana misy fifidianana indrindra fa ty Afrika de tsy mandeha ny olona mampiembotra ny fizahantany zany a dikan'izany a le vola miditra amin'ny alala fizahantany aloha zany viviny kely mahily ariary sozanina le ariary kozatina le ariary zay tenenantsika azy antony ary tady hevitra fa ina ndray ary ny ampahazahoana aina an'le ariary mifampiraraha amin'ny mpiara-mobonantika tsika hoe mba mitady famatsim-bola ao anatin'ny efa-bolana Gasikara efa-bolana janoary febroary mars avril verifeo ao amin'ny tambajotra ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena fa tsy nisy don projet zany hoe fanampiana anaovana tetikasa eto Madagasikara avy amin'ny mpiara-mobonantika vola mivoaka taparata $0 efa-bolana angarangadininy de andao ndray jerentsika hoe ka satria tsy ampin'ny olona tsika zany tsika olona tsy ohatra matikamboko dedaka loatra hoe zay nge mahita fanafodin'ny Covid CVO anay enjana be de ny olona nareo zany efa enjana beko inona moa ny ilanareo don projet ny zavatra lefa nay any aminareo ary ny projet anareo tsy le zavatra miteraka rena ho anisam-batan'olona fa kianjany barea ny projet anareo téléphérique amin'ny projet anareo de ny olona hoe efa manja fa tena fa milainy ka ataonareo inona ntsony don projet $0 ny alefany ao tsy manampy ny olona de andao ndray ary ny findramam-bola mba mindrana koa tsika ohatran'ireo firenena rehetra mahantra mindrana raha ohatra ka any amin'ny manodidididina ny 600 millions de dollars ny tokony mindramitsika ny azotsika amin'izao fotoana zao a 105 millions de dollars zany hoe zany a safavoaka mihitsika raha ohatra zany ka tokony hoe ampifanampiana ny vola tokony ho azotsika sy ny vola tokony indramitsika any amin'ny 800 latsaka ny vola tokony indramitsika fa 600 latsaka ny don tokony nomenatsika rehefa ampifanampiana reo de tena viviny kely ny vola azotsika amin'ny fitambarana vora avy any ivelany zany dikan'izay rehefa tsy mahavita décaissement tsika ne mindram-bola any amin'ny 800 millions de dollars latsaka kely ny vola indramitsika fa tsika tsy mahavita décaissement ankoatra ny 100 millions de dollars amin'ireo vola tokony indramitsika reo zany ina ny anton'izay capacité d'absorption ozy président Marc Ravalomanana zay teneniny foana io mila haitsika koa zany le mihitrany
Fitsika zany sady tsy mahay mipitrapitra mba ho ampin'ny olona no mbola tsy mahay mindrana ary rehefa mba mahazo tsika social ve de andanitsika findramam-bola tamin'ny andron'ny président Rajoelina Mampianina 75 millions de dollars ny FSS. Antany ministra Ontina fa fantatry tsara. Fa io mbola tratrany mbola nilovainy président Andry Rajoelina. Nefa tary amin'ny andron'ny président Rajoelina nenazy amin'izao fotoana zao avy telo efatriany zany ny fanampiana sosialy azo ny ty fanjakana ty dikan'izany rehefa fanampiana sosialy ny azahoanao famatsim-bola perte anao zany satria le fanampiana sosialy ke tonga de any amin'ny resaka sosialy de baraka fa hafa mitsy le ty fanampiany ty hoentinao manao asa ento mamokatra ary zay le mipetraka am'le hoe mila maila ara-pahamiana ny olona mitondra fitsika tsy tafiditra ao anatin'izany gasikara zay rehetra zay mitambatra zany raha ohatra ka raisina hoe ny fizahantany ny varotra ivelany ny resaka fanampiana ny resaka fitrosana tsy misy zavatra pozitif ahoana moa le ariary de ina mitarika an'le fiakarany vidim-piainana zay rehetra zay hoe incapable daholo ny olona mitondra anao de androany mbola style izy teny za mbola ilatsaka ihany mbola marina kady an'le firenena lavidavitra kokoa zao misy azy zao de inona zavatra mamay azy ohatrany henoko zany isy fanapahana mihitsy ny lalana fanamboatran'le pilône le téléphérique eo téléphérique zany le gasikara rehefa tena juinao zany le izy de hoe io misy vola anaovana tetikasa de alefa le tolotra de zay mahazo an'le tolotra zany de efa mahazo an'le tolotra na androany na rapitsitra na afaka pitsy na afaka tsy haiko kotoana omena ihany ny volanareo fa zao zay aloha ny eto jerekely momba anay rehefa tena jerenao zany izy de zay fa tsisy tena hoe inona matena lara-pamiainana io akoatrany hoe sady misy mipitika amin'io raha ohatra ka omena tolotra pourcentage le mazava ho azy any io kajy io hoe omeo an'iretsy io de zay ohatrina ny anjaranay ao anatin'lisy mazava ho azy ny isaka diniko teo fotsiny efa miainga hoa le côte phare ohatra le côte para ohatra ka le côte para tytsika resahana io de tsotra 40 millions 244 millions de DTS io ohatra zao le fipetraka le côte para gasikara isa-taona ty amin'ny volana avril zany de manao rappel n'le firenena rehetra nitahirim-bola resam-pirenena hoe ajustena ny côte part anareo ny atsika zany ny pourcentage tsika amin'ny vote zany de 0,08%. Zay zany ny atsika zay 3969 nga bizera ty zany ny vote tsika de io zany mitetina 244 millions de DTS efatra amby efapolo sona tapitrisa DTS de satria midina le ariary misy faraisany am'le zavatra teneniko teo manko lisy midina le ariary rehefa midina zany le ariary satria io zany ohatra ny petra-bola zany io ohatra hoe rehefa afatra zany ny na hoe miakatra ambony balance zany gasikara miakatra ambony balance ianao de voakary 62 kilos gasikara io zany le côte part atsika 62 kilos de rehefa tonga volana avril akarina ambony balance ndray gasikara hop miakatra karaha ny eny ianao zany 60 kilos de asina vesatra zany gasikara gasikara manaova tennis ngezagna mavesabesatra de aloha ampina blouson be anao de mahazo an'ilay 62 ihany zany hoe tsy azo atao latsaka zany ohatra ny olona mpanao boxe rehefa hoe ty manao boxe ty tireur anankiray ty dia moins de 60 kilos ty ary vao mihinan-kanina be iny ka lasa 62 kilos de fa tsy mahazo manao an'le combat satria latsaky ny ampoly kilao ihany manao ny combat io de ina ny atao ampanaovina kanjo sase io boxeur io de asaina mikotra anatina trano mafana be ho tsemboka tsy avela misakafo mihitsy aloha ny alina maraina tsy misakafo de ampikotranina mafy be de mihitsana le poids de zay vao mahazo mandeha mamonjy an'le balance am'izay de milanja moins 60 kilos de mahazo manao an'le combat après an'le filanjana vao misakafo be am'izay fantatry ny mpanao kickboxing zany fantatry ny boxeur rehetrarehetra zany hoe rehefa mandeha ny fandanjana de tsy maintsy miafy tsy misakafo raha vao ohatra ka tady azo azo poids le boxeur de ohatra zay koa ny côte part rehefa latsaky le 244 zany atsika de tsy maintsy mandovolo tsika any amin'ny FMI de zay na tonga le filakevitry ministra nanapa-kevitra hoe nyraisina tao amin'ny filakevitry ministra fa andohan'lay fanitsina ny côte part atsika ny fidinam-panjakana malagasy inona ny dikan'izany milatsaka ny devisenao milatsaka ny sandan'ny ariary satria normalement zany ny côte part de aloha monnaie locale fa ny atsika moa ny ariary zany vola baoritra tsy miteny de tsy maintsy hoe atakalo vola hafa ny antaovana azy fa ny foana le 244 millions de DTS io ihany de satria ny ena ny ariary de tsy manana nitsony tsy natratra le 244 izy de zay na tonga n'le filan-kevitry ministra hoe andao tsika ndray fanapa-kevitra fa
alohany fameno io nanao tosika fameno an'le kotipara zany tsika zay zany ny zavatra nisy atao anaty tsy nisy zany teo fanjakana teo aloha fa ty fanjakana ty no iarana zany de mbola iteny an'izy mahay tsy fantatra jaran'ny olona mitsaratsika gasikara zay le tsy haiko hoe mety tsika mirevareva ve le débat am'zany sa apetrakytsika amin'ny tokony misy anazy adevitra satria lasa fanalana mantsiny amin'ny hoe noho ny fahaizantsika mitantana ao anatin'ilay adevitra araroto kely ihany ko mbola hijanona kely eo am'izay chiffre zay ihany tsika resako kely le taux de croissance fidèle Lazarapira satria adevitra ihany ko tany lady ny resaka exportation mantsy ianao teo dia misy ifandraisany ary mampiena ny taux de croissance io satria araka ny nazavaitsika zany ny ena zany ny tany fanondranana entana sy ny volaniditra tamin'ny Madagasikara tamin'ny fanondranana entana zany nandritra an'le 3 volana voalohany tamin'ity taona ity ary ny banque foibe moa no référence atsika nambarako teo anisan'ny tena voakasika manokana hoa ny fanondranana ny vokatra la vanille zay nidina hatrany amin'ny 542 tonnes no hoany sisa naondra atsika nanomboka ny volana janoary hatramin'ny volana martra raha ohatra ka 950,1 tonnes ny fahondra atsika la vanille nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ny taondasa 2024 akoatran'izay ihany ko fidèle Lazarapira dia nahitana fienany ihany ko zany miiba hatrany amin'ny 3 isanjato ihany ko ny fanondranana cobalt nyresahanao teo nyresahanao teo ihany ko ny orinasa afakaba to orinasa afakaba angambany 7.3 isanjato ao anatin'izany rehetrarehetra zany zay rehetrarehetra zay zany le statistika mivoaka fa miresaky tsika hoe noho ny faiza mitantana reo le izy ny ena daholo le chiffre rehetra entana fihinanana ny sakafo tena nahitana fiakarany hatrany amin'ny 5.5 isanjato miakatra nahitana fiakarany 3.4 isanjato ny vidiny angovo zany hoe le iainany voaka miakatra amin'ny chiffre eto midina inona zany no ataontsika hoe lehilahy ara-pahamehana resahan'ny fidèle zay tsy hain'ny fanjakana inona le tokony nataon'ny fanjakana mba ampiakarana na io taux de croissance io eo ihany ko lay fa efa mividy ihany ko raha mba azonao resahana kely satria ambany be ihany ko fa efa mividy ny Madagasikara ny malagasy tsiraray avy androany tompoko satria misy antsana lalina be mihitsiny elanelana eo amin'ny manam-bola sy ny manitra androany tompoko tiako le fanontaniany Gasikara satria mifandraika tsara amin'le fandarana nataonareo le izy ary eto misitona ny sain'le mpanara-baovao zany anao fampitahana hoe inona no tsy hitan'le président tamin'ny famalinanareo tao anatin'iny fanontaniana zay nipetraka iny zany satria rehefa nametraka fanontaniana reo dia nametraka izy hoe ny inflation dia nalany raga ty le firenena mafy be Soudan nge tsy resitsika na dia izy hoe atao hoe mahantra any arinantsika Soudan raha mifilarana amin'ny indisy amin'ny resaka IDH any arinantsika Soudan fa zao itsika zany any amin'le ataon'ny olona hoe any amin'le faible any zany sokajirantsika amin'le développement humain faible io manko misy hoe faible moyen très élevé très efatra izy élevé de très élevé de élevé de moyen de faible itsika ao anatin'le faible ary arinary Soudan du Sud any arinantsika Comore ao anatin'le moyen nefa raha misy ny fotsifotsiny présidentsika de Comore amin'ny IDH ao alohantsika any amin'le moyen tsy aty amin'le sokajy misy atsika Comore tiako tenena Gasikara zany hoe zay zavatra zay le mila tenenina hoa fa tsy voatenin'le président hoe ny inflation de tsy maintsy ampifandrindrana hoa amin'ny pouvoir d'achat zay le fa efa mividy tenenina izy tsy ndresaka fa efa mividy naka ohatra izy firenena maromaro navoaka teo le tableau jerevanareo iny ao anatin'iny tableau iny Soudan farany ambony tary ao anatin'iny tableau iny tao anatin'iny eo alohantsika Maurice nataony ao hoe ambony be ozy izy ny inflation any Maurice fa Maurice ene manao PIB par habitant $10,000 mahery ny PIB ny Madagasikara $517 fa na izany ary nisy amponina fidèle Lazarapira tsy mitovy antondray ary aka firenena be pontsika etopinga de fa tsy resitsika fa etopinga fa 10 anatin'ny tableau nataony iny zay manao $1,000 mahery ny PIB par habitant avy roa ny PIB eto amitsika zany Etopia zany anjatony flottany zany boiny
Airbus le farany raika daholo anjatony 2 mbola commandiny izy zany efa manana anjato ato 2 mahery fa mbola micommande 2 izy akoatran'io de nefa io nataon'le président ao anatin'le tableau aleo mba rehefa mamoaka zavatra mba le maivamaivana notsika raha nga atao ao fa raha ohatra ka beponina notsika zany Ethiopie zany fa napetrany eo fa efa mividiny Ethiopie tsy mitovy amin'ny antsika mihitsy Angola ataony eo tsy mitovy amintsika zany Maurice tsy mitovy amintsika zany dikan'izay ianao zany mila mba mahay hoe ohatrohatry ny ahoana aloha nozapeko amin'ny resaka pouvoir d'achat zay avy amin'ny tenin'ny inflation any amin'olo ho an'ny firenena matanjaka amin'ny pouvoir d'achat tsy henony inflation io fa ho antsika zay ambany ny pouvoir d'achat atsika retsika miatra amin'ny taolana mihitsy ny inflation le PIB ny tena refesitsika eto anatin'le hoe ohatrany ahoana ny PIB ny PIB amin'ny Madagasikara raha ohatra ka anao fampitahantsika président anankitelo fotsiny ohatra raisitsika zany ohatra hoe président Marc Ravalomanana PIB eto ny tenentsika 5 milliards de dollars ny tonga teo amin'ny fitondrana izy zay ny PIB miala eo amin'ny fitondrana Marc Ravalomanana 10 milliards de dollars 0,73 ny PIB raisitsika ndray ny amin'ny fitondrana Rajaonary Mampena 12 milliards tonga eo amin'ny fanjakana izy miala eo amin'ny fanjakana izy tafakatra 13 milliards 79 dollars eto ny resaka ny PIB à Madagascar tonga ny enjany tonga eo izy 14 milliards 1 am'izao tsika amin'ny teny zao mbola 14 milliards 95 jereo ke ny fisondrotry ny olona firy point amina milliards de dollars zany resaka ny PIB nandritra ny tondrahandreo olona reo misy dikan'izany misy dikany angesany fa iza mitata zany ary mila manana zay taremarika tsy mandainga da gasikara de io zany mamatra anazy hoe rehefa zarainao amin'ny isamponina io de zay no mahatonga an'le hoe 517 io zany rehefa mandeha ny fanisanan'io dia eo ny ahitanao hoe tsara kokoa ny fitantanana tamin'ity olo ty raha mita amin'ity olo ty de androany ianao idedaka fotsiny zay manao taux de croissance 4,2 zay manao an'izao anatratra an'izao fa ny PIB anao nge miresaka foana ny pouvoir d'achat n'olona tonga de azo tsapaina ny inflation azo tsapay tanana reo ne tsisy nanao inflation à 2 chiffres fa ny président Rajoelina ihany nanao inflation à 2 chiffres rehefa jerevantsika ao anatin'io ny évolution ny exécution budgétaire n'ity fitondram-panjakana ny Rajoelina ity de manoatra zao ary ty ministre farany ty ny tena ny totongana mihitsy zany exécution budgétaire aty amin'ny volana Jolay tsika vo 30% volana Jolay tsika fa fitony volana zany 10 volana sisa 30% ny exécution budgétaire etre tsara hoe tany amin'ny 2019 2018 2017 avy any amin'ny tena faratapony nidina 86%, 96%, 80 ohatr'izany izy 91% midina io tonga aty amin'ny 2022 tsika 60% sisa ny exécution budgétaire am'izao tsika amin'ny teny zao 30% ny exécution budgétaire sy tsy kaky tsika raha iteny zay hoe ataovy ny LFR ty fanjakana ty nge mahafisofina sady be loha de rehefa naka ohatra izy eo mahatonga na miteny hoe tsara hoa le fanontanianao Gasikara tamin'ny fanontaniana napetraka reo iny rehefa naka ohatra izy tamin'ny resaka inflation Liban nge nalainy ohatra de kakitsika zany ny zavatra teneny amin'le Liban de hoe zao izy ny karaha mandreo de am'izao izy $30 zay fotsiny mahafinaritra anazy ao anatin'le Liban de zay ny teneniny fa tsy faharitany hoe ohatrany ny ahoana moa zany Liban zany Gasikara betsaka lavitra ny diaspora noho le olona mipetraka ao aminazy singelise le ponina ao amin'le tanàna any ivelany any daholo ny Cameroun fa ny ato tanàna ato le mpiandry tanàna ato sisa vitsy noho le Libanais miparitaka ary tonga taty Afrika makany Côte d'Ivoire anao Libanais tena mitazona ny ataoko any amin'ny 40% ny resaka ferikarena any Côte d'Ivoire ohatrany eto amintsika hoe karana mitazona ny tena apahamy betsaka amin'ireo secteur clé teneny any Côte d'Ivoire Libanais
de any izy mitady ravinahitra mamelona an'le libanais any Liban fa ny antsika nga ohatra zany ny vola lefa ny diaspora libanais makany a Liban mifanahtsahana amin'ny atsasaky ny PIB any Liban azonao tsena 6 milliards d'euros satria ny PIB any Liban nidinidina avy any amin'ny 52 milliards de niena am'izao fotoana satria le zavatra misy any aminazy any mikorotana politika ahoana moa fianao firenena tsy mikorotana politika de maka ohatra anao de firenena mikorotana politika ny ataonao ohatra Liban nge ao anatin'ny korotana tsy mety prime ministre miala miverina tsy mifanaraka-hevitra ny anaty gouvernement ny président mbola ifampitadiavana ny diaspora ny miantoka an'le libanais teratany de nefa io ny raisiny exemple nga diaspora antsika ty miantoka ny ferikarena ty Madagasikara 20% ny PIB atsika ny vola alefa ny diaspora zany tsy miteny tsy mandefa ny diaspora misy mandefa vola fianakaviany fa kely tsy ohatra ny libanais satria ny antony le libanais betsaka ny any ivelany noho ny ao an-tanàna de le économie any Liban zany ohatra zay ny mampiodina anazy tena hoe diaspora no mitazona ny ainan'le économie libanais de ahoana ny tovisa Madagasikara am'zany de rehefa zay ny alain'le président ohatra eky sao io zao ka le olona miaina am'le fanampiana avy any an-dafoka de le Liban mafy be mahafantatra ny PTF Banque mondiale mitahiry mbola raisam-pirenena hoe mila ampiny Liban fa inona ny tsy anampiana Liban tsy manaiky ny réforme tadiavin'ny Banque mondiale sy ny FMI apetraka ny Liban tsika nga mavita an'izany mba sefy manao an'izany Andry Matoandro Rajoelina jerentsika rasa efa metraka ny FMI sy Banque mondiale hoe zao ny réforme atao de zay tsy anao Liban nge ka tsy manaja loi de finance mitovy amin'ny ataony Andry Rajoelina koa hoe zay tsy anao LFR de Liban zany falaina tahaka dans l'autre firenena ty raha zany fa ianao miresaka taux d'exécution budgétaire fidélasa rapira tsaloha fa parlementaire nge ianao manana andraikitra ihany koa manana didy ary tompona andraikitra ihany koa amin'ny loi de finance mantsy izy tsy mety manao LFR rehetrarehetra eo ka zay nge ny mahatonga any mitaka ataovy ny LFR ny tsy naina azy fa nga izy nanao fa afaka ny anticipeny zany tany amin'ny LFI mantsy tsy ohatra zay ny fizotra ny LFI any aty amin'ny mois de novembre mois d'octobre zay mois de novembre zay mifidy anazy tonga iny LFI averiko tsara mihitsy aloha ho fantatry ny mpanaraka atsika hoe raha ny apetraky ny lalàna manana ray volana zay andinianany fa ity fitonam-panjakana Andry Rajoelina ty efatra andro nomen'le parlementaire andiniana ny LFI ary mampalahelo fa misy ombaboaka za miteny hoe zay efa mainky andany an'ity fa zao ianareo mbola ty any aoety mody any an-trano vakio aiza nisy an'izany tonga de resaka pasoara fotsiny ao zany de hoe andao ty lanina de lanina ary le teti-bola mpanjakana lasitra le LFI lany le izy inona am'izay zavatra ny hoentiny io tsy mifanitsy amin'ilay réalité io de mila manao tsika zany an'izay zavatra zay mila manao LFR tsika nitsina le teti-bola mpanjakana satria avo loatra de zareo tsy manaoko zay nge mazoto anao zany zay nge ny antsonana ivory manomboka amin'ny volana me tapitra ihany ny empolo andro tsy nisy zay tena hoe ambony mantsy le sorabola raha nyresaka an'le LFI tsika na isaka zay parlementa lasa nanahirana kely mandeha ihany tsika fidélera zarapera jirama anisan'ny atevitra raha ihany koa izy ty ny fampiresantsika moa ary mifandraika moa zavatra iainana am'izao fotoana zao tsika angamba tsy de tena hiditra any amina adihevitra mampidina ny amin'ny hoe resaka papango sy ny sala am'izany fa ny zavatra misy de hoe hatrany amina 3353 millions ariary ihany ny trosan'ny jirama milliard ny trosan'ny jirama zay nambara sy nampifantarina ny vahoaka malagasy marina ekena fa nisy ny projet zay noentin'ny fanjakana fa androany zany tena resaka tairataira hoe ahoana ny azahoany malagasy ny marina momba amin'ity jirama ty napasiakely ihany ny fampanantenana amin'ny 400 mégawatt tany amin'ny fampelezan-kevitra fa ny tsika le iainana androany mihitsiny misy toana ihany koa ny filoha ny tondra ny adevitra ny any amin'ireo tany malagasy izay misitraka an'izany herinaratra na vokatra vokary ny orinasa jirama zany fidèle zarapera ahoana re no mety ho fanazavana hoentinao mahakasika azy io zao aloha ny zavatra mila fantatry ny olona zany rehefa miresaka tsika jirama sanatria tsy hoe jirama lavaka hatramin'izay fa nisy fotoana na lavaka an'io tonga teo amin'ny fitonana président Marc Ravalomanana dia nanarina ny fitantanana ny orinasa jirama nandritra ny fitantanan'ny président Marc Ravalomanana dia bénéficiaire ny
jirama positif zany ny bilan tamin'ny tantanany président Marc Ravalomanana bilan jirama fa voaniditra ny teteza mita aloha fa tamin'ny fitondran'ny Marc Ravalomanana ny voan'ny voambolana hoe délestage koa alaty fontaine kely iny le délestage zany zao fandeha an'le izy misy karazany roa io misy izy io avy amin'ny resaka teknika fa misy le izy tena hoe tsy fampiny ny vola kirakira n'ilay orinasa mihitsy no miteraka anazy hoe tsy manana gasoil tsika fa manao réquisition sisa ohatra zay zany na hoe tsy tafavoaka mihitsy le izy na misy andry simba de reny zany mpanana teknika ohatra zay de zao ny zavatra mitranga le jirama rehefa niditra reto le mpamatsy herinaratra tsy miankiny reto reo lekilaiky rehetrarehetra reo zany de inona zavatra nitranga mividy lafo le jirama de mivarotra fatiantoka tamin'ny tantana président Marc Ravalomanana positif ao le bilan jirama dikan'izay zany na mitrosa zany le jirama voaverin'lay fampidonana an'le jirama le trosany indraminy ohatra hoe mitrosa ray tapitrisa izy fa rehefa mandeha fampidonana an'le jirama mandeha ny ty ny vidin'ny herinaratra ty fantania sisa mahazo izy telo tapitrisa bénéficiaire andresanao to bénéficiaire zany satria voavery le ray tapitrisa nitrosainy de mbola manana tombony roa tapitrisa izy zay zany le hoe positif le bilan de niditra am'izay teteza mita ozy anao fa tapaka kely izy ty teteza mita kosa voan'ny tantana Andriamatoa Rajoelina de tonga de miiba 81 milliards d'ariary ny résultat avant impôt an'ny jirama zay zany ny résultat n'ilay fampidonana ny jirama tonga de miiba 2.4 milliards ariary eo angely mahatonga lizy hoe le fomba fitantanana mihitsy rehefa mahay mitantana ianao ny bilan anao positif fa rehefa tsy mahay ianao ny bilan anao négatif de nanomboka teo no nivoaka am'izay le hoe omena subvention jirama ny fanjakana no manao subvention ampidonana ny jirama iza moa mpanjifa ny jirama lehibe indrindra ny administration nge reny ministera reny resaka orinasa mpanjakana reny ange ny tena manjifa ny jirama mihoatra lavitra ny hoe itsika mpanjifa tsotra kanefa reny sampandrara-mpanjakana izay mampiasa herinaratra jirama reny tsy mandovola de eo am'izay zany no mipetraka le izy hoe le fanjakana manao subvention le jirama lasa trosa-mpanjakana le izy satria le jirama tsy mavelo tena tsonika de miditra le fanjakana zany manampy de miiba de nitrosa tafakatra izy le nitenena teo hoe 3 milliards 353 milliards d'ariary 3.353 milliards d'ariary zay nitrosa ny jirama de rehefa manao bilan ny jirama avy amin'ny fampiasana an'ireo rehetrarehetra ireo zany miiba 666 le taremarika koa aloha enjany 2022 miiba 666 milliards ariary zay zany lay bilan le jirama miiba 666 nefa avery en positif atary amin'ny président Marc Ravalomanana androany le jirama tam 2022 le jirama zany tapitra ny 2022 moins 666 milliards d'ariary ahoana moa ny anarenanao an'izany de miteny le président hoe za anome 1400 milliards iny tamin'izy desaka taminareo 1400 milliards fa le trosany ato mbola miavosa be 3353 milliards d'ariary nitrosy zay ny fampidonana an'le jirama nefa fa miiba de hitanao am'izay le izy hoe tena grave be nge le vesatra mahazo an'le jirama androany inona ny tena fototr'olana tsy le olana fototr'olana zay ka le fournisseur sisa misy mifournira électricité nge avy aty ivelany fa tsy jirama reo lekileky reo zay vidiny jirama ariary folo ohatra de amidiny ariary 10 ohatra zay teneniko zay de misy fatiantoka ariary 10 zany eo de normal le anao raha ohatra ka ho pertako tsy mpamokatra tsony fa mividy lava anao de mivarotra perta zany zao de fa antony
mbola hoe misy tsy hita misy manodina ny produit jirama zany de efa miteraka faty antoka daholo ny fanjakana tsy mandoa miteraka faty antoka daholo ny administration ke hoany tena isan'ny mpanjify nefa tsisy mandoa izy de mauvais payeur izy de mifatratra ary am'ilay comptabilité n'le jirama ka raha miresaka fanarenana tsika fitantanana ve sa olombelona ve sa rafitra fidèle raha zarapera olona roa samy hafa kely no nitatana de efa miova le jirama président Marc Ravalomanana hoany tonga teo amin'ny toerana de niova le jirama izy zany tokony atao tonga eo amin'ny toerana mba hatsara le jirama tsaranareo mamaly anazy olona zany ka olombelona zany ny rafitra zany ake misy mibaiko manome toromarika mijery hevitra fa reto zany tsy manan-kevitra tsy mahay mibaiko fa mibotsibotsina fotsiny de midiadiaka de io aina io makatso makary ampidirina tao zanakarahavavy zao de olona tsy mahay io de eo de tonga mitady de tonga ministre de mividy tobila ho an'ny ministre ny jirama France symbolique farmony alana le ministre de tonga rety ministre mena telo herinandro ray ianao vitatsika ny telo herinandro ty ministre ty za mieritreritra zany mahatonga le président teny hoe mena telo herinandro izy de satria misy le 100 millions de dollars tonga zay de io zany mety mampivanly izy na hoe mety mba manome assurance koa satria andray an'le lalaony misy de hoe afaka telo herinandro io ka effet d'annonce fitsika zao mahita aloha de mbola hoe papango miandrotsika efa vita mbe folo andro sisa miala amin'ny androany miandrotsika gasikara zay aloha le jirama androany tsika zay tsy afaka miblame an'le mpiasan'ny jirama mihitsy fa fitantanana io mila pragmatika ny olona mitatana nge ny problème amreto mpitatana reto indreo a ny dedaka ny lasaloha be loatra le dedakisme de mifandokandoka de fampitsetsetra eo de mipisilelaka manao mafy mihitsy tsy mila kiwisy baranina ntsony ianao fisilelaka fotsiny tonga de mangirana be ny kiraro ary eo manodidina eo milaza fa manam-pahaizana daholo milaza fa enjana daholo ny résultat zéro iza zany andeha omenao tsiny de hoe ny mpanohitra indray no miteny hoe zao de ny na de averiko foana zay teniko zay hoe mitombo ny laharany aty amin'ny fanoherana androany tsy adala koa reo olona reo nefa de mietreritra fa zany président ajo andreny anarivelo zany de tsy olona afaka andinika tamin'ny fiarahana tao anatiny tao de mahita hoe misitasitaka mety tsy orereny fenao zay mahita zany fa zany Jean-Jacques Rabenirina zany de olona tsy afaka mba manao analyzy fahalalana tsotsotra ny olona ne tsy mampifangaro batata sy vomanga sy ny balazo ny olona manavaka an'izany ty vomanga ty mangazo iny ary fidèle razarapera tsy azo oarana na hoe tsy azo edikevitra ihany koa ny raharaha makasika ny baccalauréat aloha araroto kely satria io maraina io mbola misy ny famerenana zany taranja histogeo reny ny zavatra nisy reny zavatra nitragy ianao moa teo ny teny hoe hatramin'ny filohan'ny republika aza niakatra plateau mihitsiny raha ohatra ka fitiniko le izy ny mampalahelo ny zanaka gasy tena totsika hoe sady manitra sahirana no mbola manala baka amin'ny ataontsika hoe labozia de aveo indray raha sindra tara ny fandehanana mody di endahan'ny olona zany fa neny mahita tao sy ny manan-katao de maka nationalité moa de alefany any andafy ny zanany fa hoan'ny gasy de zany ny zavatra iainany anatin'izay tontolo ny fanabeazan'izay sy ny fampianarana misy taratasy ny sokatra zay androany miodina tao anatin'ny tambajotra tserasera tao le izy hoan'ireo zanaka ndre matofoloha reo zany le soratra za isany namaky an'le izy fa za tsy namaky an'izy alantaina fa mivakiko tao anatin'ny telefonako zany fampietreretana le izy tena ngeza be hoe marina ozy izy le lahatsoratra zany fa ianareo izy telodazany tsy ny safidy hoe aizinareo no teraka tsy ny safidy no ray aman-dreninareo nareo fa mety ny anjara sy ny lahatra de zanaka président nareo androany ary le président dia io no laharana voalohany atao amin'ny firenena afaka manapaka amin'ny zavatra rehetrarehetra io président zay ray anareo de faran'zay ty zanaka mavita manao sacrifice mihitsy manariny zo-pirenena nono ny fitiavan-janaka araka zavatra teneny any zany mba samy teno an'izany daholo ny ray mpianakaviana rehetra fa tsy manana an'izay privilège zay nono ny fitiavan-janaka fa ny sasany aza de hoe zara misakafo no mandeha mianatra
ny fianarana tsy zarizary, ny fitaovana tsy ampy, ny sekoly ianarana ndraindray tsisy tablio, tsisy zay zany le fianarana zanaka malagasy. De ozy izy le latsoratra ary amin'ny farany ary hoe zay tsy maniry anareo hiala amin'izany toerana misy anareo zany hoe de lasa hitovy amin'ny zanaka malagasy mianatra amina sekoly tsisy tablio na andeha sakafo andeha hianatra nefa sakafo tapakibo zarana amin'ny sakafo mandeha tongotra sisa fa ianareo fa amin'ny anjara toerana misy anareo fa mba angatahana de ity hoe mba miresahanareo am'le dadanareo ary jereo anaty masiny mihitsy tena mifanatrika nareo miresaka de hoe o dada ianao de tena ray mendrika ray formidable ho anay ny zanakao fa moa ve ianao dia ray mendrika ray sahaza koa ho an'le voaka malagasy. Zay zany le conclusion an'le lahatsoratra de mandinika de hoe raha ohatra ka zaza tsy nafantatra ny toedra raha politika teto an-tanindrazana izy de mety sany mametraka an'izany any am'le dadany zaza moa ndraindray io miteniteny zavatra tsy eritreretin'ny olo-dehibe io ary zaza reo kosa de niaina politika teto niaina tamin'ny 2009 reo niaina tamin'le 2013 donc mahay politika zany reo zaza reo ary mamaraka ny manaraka ny vaovao rehetrarehetra fantany réalité donc izy tsy ametraka an'izany amin'izay satria fantany androany ny toerana misy an'le dadany hoe sahirany io dadany io androany fa ntytsika tenena kosa de ity lay président satria mino fa ho tonga any aminy zay latsoratra zay miodikodinao kisakisaka sy migorisagorisa ao anatin'ny tambajotserasera ao zay de mety tafapakany aminy any ny tokony andray fanapa-kevitra hoe move za zany de tena ray mendrika tokoa an'ity voaka malagasy ty ary raha fanabiazana no resahana tena be azoko ohatra ny fanabiazana omeko an'le zanako hoe ny zanaka malagasy zay zany miay azy marina fa tsy ray niteraka ray raha amiko reo zanako voaka malagasy reo fa za de ray mpiahandreo vitako ve ny atitiko amin'ny maray mpiahana hoan'ny tanora malagasy eo amin'ny lafa ny fanabiazana nampanantenaka io président io gasikara hoe analana amin'ny vesatra indray aman-dreny de tsy mandoha vola miditra an-tsekoly any amin'ny sekolim-panjakana fa nikorotana ambony ambany sekolim-panjakana tena nikorotana ambony ambany satria naniny nanakorotana ny sehatra ny fanabiazana ny fanapa-kevitra andraisy le président nefa ianao ray mpia ny fanabiazana n'le zanaka malagasy rehetrarehetra ohatra ny ahinao ny zanakao mba te ohatra zany koa io voaka malagasy rehetrarehetra mba zaza mianatra tonga hatramin'ny farany na de atao ary eto Madagasikara ihany so mahavita amin'ny fianarana hatramin'ny farany zany mba fanirindray aman-dreny gasy fa manome an'izany anjara tandrifo zany le voaka malagasy fe le président nomeny an'izay ve le zanaka malagasy amin'ny sehatra ny fampianarana de rehefa tonga le zavatra mitranga de izy no miteny hoe tsy ekeko anala fanadinana ny ivelan'ny trano any ala trano ny tanora malagasy tsy azoko ekeny zany fa inona ny natonga an'izany nieritreretinao ve mialohan'le fitaom-panadina ny sekoly eto Madagasikara ve mba ampy ny fanazavana azy tsaray izakaina ndray fanapa-kevitra hoe ataovy amin'ny tolakandro amin'ny efatra ny famerenana ny lehilahy zadiny le fanjakana filan-kevitry ministre ve de mandray fanapa-kevitra de hoe mahazo bonus examen aty fa tsy resaka loto tinge tsy resaka filokana ka isy bonus examen fanadinana voaka ny fanjakana andro rajoela ao anaty filan-kevitry ministre ny soratra zany mahazo bonus le mpianatra tao anaty ty fitonana andro rajoela ty no nahitantsika an'izany hoe fanadirana baccalauréat mikorotan-davo zany de maninona ny tsy nakalesona re efa nisy ange io tamin'ny 2019 de tokony tsy miverina ntsony zany io fa maninona le izy mbola miverina fa ianao zany tsy makalesona tsy nataona ovaindohan-drarany fa nabiazana zay zavatra zay anapiko an'le fanontaniany gasikara tary aloha tary satria mety hoe misy zavatra voadingako kely tao anaty izy hoe inona zany tokony ho lara-pamena ozy izy gasikara de izy zany tsy hain'ity fanjakana ty mametraka ny lara-pamena de hoe inona aloha le malagasy le malagasy nge tatsany akabiazany de raha metraka lara-pamena zay anao de inona tontolo ny fambolena fiompiana le any ambanivohitra zay no zavatra miteraka arena miteraka asa an'le voaka malagasy maro anisa ty fanjakana malagasy ty ny zavatra nataony de manafatra vary amina anjatonjatony tonne isaky zay mahatsiaro tafakatra trany amin'ny 700 000 tonnes ny vary afaran'le fitonam-panjakana malagasy anatin'ny herintaona
tsy manome lanja ny tatsasy ny fambolena ianao fiompiana dikan'izay le lara-pameanao mihitsy ny tsisy tsy mifandraiky amin'ilay fitadiavana sy fameloman-tena le voaka malagasy ny azy mifototra any amin'ny fambolena izy any amin'ny fiompiana izy de atseho makany izy de fanabeazana omena le zanaka malagasy zany de hoe tokony ifanatsahana amin'ireny firenena mamokatra ny ivelany ireny tsika ny olona nge ny olona mandeha mampolika ingénieur mivoaka avy any amina sapam-piofanana natokana ho an'ny fambolena sy mifiompiana manao fikarohana zany ny tatsahan'ny olona fa ny atsika ny zaza mianatra tsy mandeha mampoly ny zaza tsy mianatra ny lasa mandeha mampoly satria manina le politika le fanjakana amin'le fambolena mihitsy tsy mitoetra araka ny tokony izy de zay zavatra zay le mahavoala izy hoe satria tsy manana zay lahara-pahamehana zay de zay mitovy am'izay koa io tsy nanana lahara-pahamehana ny fanabeazana le zaza malagasy le fitondram-panjakana de rehefa mitranga ny olana may volotratra de tsy mahafantatra ny tokony atao tsy filohan'ny republique zany ianao misy 1000 façon anehoanao fa solidaire amin'le olona ny zavatra ataon'ny olona amin'ny napolina zay nao fa ianao naniraka azy za manko naniraka ny olona hitatitra n'le mpianatra ta ianao hoana naniraka ny olona ary namoaka ny fiaranako ny rahanao ahoana ny polisy nadrasana taminao ary tsy tonga tsy nisy polisy tany amin'le lalana nandehanan'ny olona nisy nanentaka de lazaina ndray fa hoe izy ndray koa nanao an'iny very ny convocation very ny zay ka ny polisy zay ambany fifehezanao miantso an'le misy nao de apartao reo tsy vitanao satria manino tsy miprévoir ianao lasora zao be ny tanàna ny lasora tonga de vao hoe ho arivo io bus ny lasora rehetrarehetra nanaovana raiky izy tonga de teo daholo azo atao nge zany be ny tanàna ary mahavita an'izany androany zao androany marena misy miteny am'le lazadina le naveriny indray hoe mbola nalefa whatsapp indray nge le izy tany amin'ny chef de centre tonga zany gasikara de gaga avenao ravera mbola nisy nahita indray le izy de aka zaiko le chef de centre indray zany manao any impression de ay zany anaovany ininy any amin'ny toerana tsisy whatsapp zany de ahoany tsisy tambajotra tsisy herinaratra ampalahelo le izy fa le politika mifanabeazana tsy mipetraka araka ny tokony izy de za ho maheno hoe resaka kapa ny manahirana tany 8 milliards d'ariary mitovy amin'ilay vidin'le bonbon ndray hoe le resaka kapa 8 milliards d'ariary io tokony misy bien koa mamakafaka manao fanadidina amin'io mbola ministère fanabeazam-pirenena ndray zany de ay zany le kapa zany kapana 8 milliards d'ariary zany gasikara paritaka eraky vazatany zany ay zany reo kapa reo le mangarahara moa de ohatra zay koa ny le bonbon iny de mitovy am'le CVO koa zany hoe raha CVO zany 7 milliards safiry koa isa 7 millions davangany zany fotsy de fa mameno tanany tsy hitanao io fa ny chiffre atao mipopoka montant mipopoka bonbon cigarette nge zay le problème tam'ireny de le sorina fotsy le ministre de mangiginany le izy de tsisy resaka hoe aiza zao le izy tsy hitanao ny toiny androany ianao tsy mahita an'izany io fanabeazam-pirenena io zany indroa misy resaka 8 milliards ao tsy mazava de sarotsarona fotsiny ala izy de mangigina fotsiny de mitohy ohatrany daholo misy scandale be da be écran plat e mandeha ko zao ndray resaka hoe caméra ndray koa ao amin'ny knapse caméra mandeha amina 500 millions efa am'izay caméra anakefatra de ny olona nanao signiany zany mampieritreritra anao tsy le tompona ndraikitra voalohany fa mpahan'olo-tsaina hoe vadina ministre aitsika hoentina makaiza le firenena zany hoe be da be zany zavatra mikorotana ao anatin'le izy de tsy voafeh de ohatran'izay io de rantsika zany miteny hoe andray lalaon'ny nosy ty firenentsika ty examen baccalauréat tsy vitanareo miorganiser anazy ka maika fa lalaon'ny nosy le tompotopona reikitra amin'ny lalaon'ny nosy iezaka foana izy mba tsisy ny tombosiala amin'ny faritra ato amin'ny ranomasina zany de io mena Madagasikara de andao atao foana le izy any Madagasikara fa lay lentan'lay fikarakarantsika ny lalaon'ny nosy io raha malala fa tsy lasa lavitra baccalauréat manahirana anazy ao mikarakara saka maika ave fa io je désile le mana zany fidèle zany isany mana fa ho afa baraka amin'io tsika ina ny tolokevitra hoentinao anjanonaro ve sa ka alo izy anao e satria mako raha ohatra ka mety tolokevitra de hoe misy fitezitra ndray hoe azo mena sy papy izy izy anao de hitatsika eo atsika tonga de miteny hoe io anala baraka atsika io nefa tsy maintsy homen'ny olona atsika satria sarotra raha mbola hitady toerana hafa ndray izy le fotoana mandeha fitsika ho azy zany baccalauréat manahirana atsika karakara anazy misy mpanohitra eo aniva fahonerana miantso ny fametrapelan'ny ny gouvernemanta mikefitra an'izay hoe fidèle ry zarapera manoloana zay tranga rehetrarehetra ny tantaraina rehetrarehetra zay
le izy ane tsy zay fotsiny ary tsy hoe fa metra-pialana fa hoe misy fiaraha-mitatana mihitsy tokony andeha rehetrarehetra de za zany mametraka hoe ny problème tsy le fiaraha-mitatana, problème tsy CENI, problème tsy ACC, azonao tsy any le problème fa ny problème de hoe solidarité atsika manoloana ny zavatra anankiray hita fa tsy mety. Zay ny problème. Androany tsika malagasy rehetra zany mahita hoe tsy izy tsony io de maninona tsika ny tsy afaka miaraka na mihoatra anao nge za teo hoe raha midina eny amin'ny kanja 13 Meo reto olona efatra politika reto mafana be reto de ohatrany ahoana sary ivoaka de ray sary an-tsaina hoe reo olona reo no mitambatra anankiray aloha fotsiny androany zay raha anao antsy reo mbola mety hisy hanampy de mbola mila gouvernemanta fiaraha-mitatana hoe tsy efa tapitra treny eny andreo Andra Joela reo nitafakambana. Zay mahatonga na miteny hoe ny fitambaran'ireo ny zava-dehibe hoe reo rehetra zay matsapa fa tsy izy tsony zao fanjakan'izao ny ray aman-dreny ny mpianatra ny rehetrarehetra ny olona mpampiasa jio io olona rehetra menimenina androany io rehefa matsapa rehetrarehetra hoe tsy mety tsony io de mitambatra de tsy mila hoe andao ovana le gouvernemanta andao any satria raha vao miteny ianao manova gouvernemanta de mbola mametraka anazy amin'ny toerana zany dikan'izany gasikara mbola omenao lanja ndray zany hoe isy président de anendry olona avy ety amin'ny fanoherana sa anendry olona avy fa raha ohatra ka le olona rehetra raha tsy miteny hoe mpanohitra satria ne azo indray nanarivelo président ny MMM marisy tendradrena soloneko zay président ny miavatory député rehetrarehetra miaraka am'ireo ary mbola misy député hafa koa ary ohatra hoe député Brunel zavotsenreo fa ohatra zany koa zao fa enao ilatsaka président raha zany ve miaraka anankiray indray mandeha de mbola misy any radio leto matoky ve gasikara tsy mitambatra inona ny tiana ho atongavana am'le hoe miaraka fividianana ve sa manontany raha zany ve ho amin'ny tambatra de mbola misy any radio ve zay fotsiny angely fantaniko de samby mamaly ka le situation mihitsy makasitsika tsy nareo zao anisy mitakiny ny antokotiky Madagasikara hoe ataovy le fividianana isakila ndray misy mpanohatra miteny ka ny lala-pividianana ny tokotany CENI ACC tsy mbola misy milamy zany ahoana zany rehetrarehetra any arina n'ilay fitambarana daholo zany zavatra teny eny Gasikara fa raha nanapa-kevitra indray mandeha reo hoe bon androany tsika miaraka tao hitambatra de mieritreritra hoe Gasikara fa tsy makany arina zany ny olona tiako officialisena kely miantso ny tambarana ve fidèle za miantso ka tena miantso mihitsy hoe reo rehetrarehetra reo olobe politique reo any amin'ny fanoherana ny misy rôle ratsiraka lehibe nantoko zany eo atsika vao mampitra za hoe député Brunel zavotsenreo fa mananeritreritra ilatsaka koa zany tsofokany mbola miampy any président ny MMM miampy any miavatory miampy reo député miaraka aminy miampy député aty amin'ny atokotiky Madagasikara miampy président Marc Ravalomanana miampy président Rajonary Mampena sy ny olona zay nomba anazy sa rehetrarehetra zany no mitambatra ry de tsisy aino tsy mihinao Gasikara inona ny verinao fa sakana nefa mbola mampitambatra anao sa miady samy teo lohany daholo satria zany ihany koa ny resaka mandeha amin'ny mbola misy ina moa ty mbola misy tendrimpo tsy mba namana kely mila fandeferana io Gasikara io ohatra le hitanao rehefa misy accident mitranga amin'ny lalam-pirenena faharoa de mitohana anao avy any Beforona any tonga hatratia akaiky Moramanga ty mihitsy aty akaiky ny anina ty mihitsy ty lavitra be ty rina le misy camion mitsivalana misy camion mitsivalana de inona ny mavahany iny olana iny na eo amin'le esa eo ohatra misy accident de inona ny mavahany iny olana iny fandeferana mila manaiky ny rehetra zany fandefitra de hoe reto aloha ny alefa de aveo ireto de manaraky reto de ireto de mivazy fitoana fa raha vao misy tsy mandefitra anankiray fotsiny ao de misy manaraky iny tsy fandeferana iny roa andro nareo matory eo tonga de ndana mitady sakafo de mameloma afo ripaka hatramin'ny fary sy ny akondron'ny olona eo manodidina eo tsisy lany daholo satria manino tsisy fandeferana de ohatrizay io ono afidela hoan'ny mangarara afaka mba teninao ve zay tendrimpo tsy malama zay iza siza le fandeferana zay ka zay le tendrimpo tsy malama tsy ampy fandeferana tsika eny efa iza siza am'ireo fanopolitika reo olobe politika daholo reo e anjara ny mahafantatra hoe za ve tokony mandefitra atraiza za ve manana riziki mihoatra amin'ity olona ray ty raha ohatra ke latsaka président atraiza ny rizikiko samy mahafantatra ny lanjany ny olona ray mpanao politika de iny lanjanao iny zany fandeferana anao ohatran'izay hoe bon raha za zany hoe tokony mbola eto aloha za ty zany tokony hoe raha tiany alefa de afaka
na hoe zao ny atao de maketo aloha tsika miaraka maketo fotsiny aloha vita ty dingana ray ty de eo ndray tsika mieritreritra ny dingana manaraka zany ange le fandeferany mila manaiky mifampiaino mila manaiky mifandresy lahatra hoe andao tsy nihevitro rery ny ampanjakaina démocratie interne zany raha ao anatin'ny antoko fa andao samy mifampiaino daholo ny rehetrarehetra de zay fandeferana zay no mitondra any amin'ny fahombiazana fidèle Zarapera za tonga de mieritreritra lavitra be satria fa miresaka politika ihany tsika mandeha ihany koa fotoana politika fifandresen-dahatra raha tena ho avy tokoa ny fifidianana mety azo heverina ve nisiny zany atao hoe candidat unique zany ho an'ny mpanohitra na ny fanoherana rehetra zany manoloana n'io le fidorana-kehitriny io satria zay resaka ao zay mbola ty alobe aloha fa rehefa tonga mihitsy ndray ny fifidianana afana mandresy an'izany fitondrana rajoely zany satria ny pomba ny fanjakana de miteny vo tsy mitambatra ny fanoherana rofina misobika ny 0% miainga eo fa de na premier tour ary ty de mety olaninay gasikara vensoa ny safidy no mamaritra ny anjara tadidio zay anisan'ny slogan anao zay tamin'ny anao nirosaka arakaraka safidinao no mamaritra ny anjaranao rehefa diso safidy ianao de barakay ary zay mahavoatsika matetika dika zay zany mila mahay misafidy tsika ao anatin'izy hoe hiaraka ve sa hisaraka safidy daholo zany zay ke mahatonga raha miteny hoe lay fatra-pandeferana nanany tsirairay mila mitoetra tsara de mila manam-pinoana koa problème mangasy kely finoana miresaka amina tanora ianao zao na miresaka amina rem-pianakaviana na miresaka fifidiana ianao de inona zavatra teneninao gasikara ka izy anke angalatra maninona ny finoanao zany ny resiny ratsy alatra zany anke ratsy asa maizina de ianao nefa manaiky resiny zany asa ratsy zany hoe manaiky ho resiny fangalarana ianao mbola tsy mandeha koa le zavatra de efa resy ara-panahy ianao hoe ekeko ny fangalarana nefa fangalarana zany zava-dratsy ianao kristianina fa manina anao raha mampitoetra tsara amin'ny finoanao hoe tsisy zavatra tsy vita amin'ny finoana na anakisaka an'io tendrombohatra eo ary vo makario rehefa miorina tsara amin'ny finoana noho izany tsika gasy kristianina mila manam-pinoana foana aloha tena mila miorina mihitsy masiny ty tandrazany ty tsy azo ny olona vira zange gasikara fensoa tena mametraka mihitsy izy hoe fadisona be vavana taon'Andriamanitra andrajoela teo amin'ny politika ny nitenena ny tany atsimo teo amin'le toerana zay nitenenany mihitsy hoe zatsy ianao politika intsony raha tsy vita ny lalam-pirenena fahatelo amby folo grave be le toerana nitenenany de io zavatra hitantsika misadodadoda androany io vokatry ny zavatra teneny iny ozy ny eritreritro ho zaho zay fa ny hafa mety tsy mietreritra an'izany fa hoe ity présidenty ny teny teto amin'ity toerana ty manahiranao de io mahatonga le zavatra rehetra compliqué de sahirana am'izay de miady atrano le fomban'Andriamanitra andrajoely io nge miady atrano ambony ambany mihitsy fa zany hoe tsy hitatsika miseho masoandro le izy de ohatrany hoe tsy misy fa miady atrano reo ny ministra tsy mity solombavam-bahoaka leo ministra ny are tsy miseho amilay de mifanebaka tsy lera somary mitsindrim-paingotra maivamaivana eny hitanao taratra nke zany rehetra zany miady atrano reo de zay mahatonga ny amiteny hoe tokony manam-pinoana mihitsy le voaka malagasy rehetra satria rava amin'ny fanjakana miady atrano ianarany matoa fidèle Zarapera nanao fanambarana mezinesina ny filohany antoko tiako Madagasikara fa iray am'ireo candidat nadrisan'ny congressinareo tetsy Atsimorano midika aloha ve zany fa cautionné sahady amin'ny fifidianana ho avy eo ny filazany fa ho candidat ny tiako Madagasikara mbola tsy ary ny teny mihitsy hoe tsy vonina andray anjara amina fifidianana inona fa ninona règle de jeu zay le teny zay zavatra zay fa nyteneniko any Gasikara foana hoy za hoe olombelona ho za zany raha resaka rafitra zany de za apetrako foana fa olombelona ny ao anatina rafitra fa anjaran'le vahoaka malagasy mpifidy no mampiseho amin'io rafitra io hoe ity safidinay tamin'ny roa sy roa arivany nisy zany hoe komity miaro safidim-bahoaka zany KMSB inona ny asan'izany niaro ny voka-pifidianana na de nanao letrezana ary ny amiral dideratsiraka nentina nitsokana nakany amantasoa ny voka-pifidianana fa rehefa nijoro ny olona tena hoe zay miaro an'io safidina io vita kabary vita service fa voaka mihitsy ny amiral dideratsiraka amiral dideratsira zany amiraly lehibe any tafika
ary izy de isan'ny maramila enjana rehefa miteny le vahoaka malagasy tapitra ny aminao amiraly tapitra io miakatra ny soratra de ohatr'izay koa ty zavatra misy ty kasikara aza mevanina ny vokadratsy ny fanadina mpanjakana teo iny ny fanadinana amin'ny CST ane de fanadinana kitoto daholo baccalauréat problème fijaliana ny andray aman-dreny mpianatra sy ny mpianatra ny tsisy jiro tratra ny délestage ny rehetrarehetra ny tsisy taxi ny tsisy fandrimpalemana voentaka ny examen polisy aiza koa misy an'izany hoe razafindrasonona atao batisa razafindraketaka ny lasany an-danitra manahiranao zany olona tsy manao fanadinana tsoratra afa-panadinana ny nanao tsy afaka avy eo le tsy nanao fanadinana tsoratra nampanaovina oral mbola afaka indray ny afaka tamin'ny écrit nanao oral tsy afaka de mba rariny ve zany fanjakana inona noatra zany firenena inona noatra zany de hoe mieritreritra fa tsy lonilony tsy likiliky daholo raha mandre mpianatra manoloana an'izany rehetrrehetra za moa ny teny hoe raha tsy mandray andraikitra ny bianco sy ny fitondram-panjakana andro rajoela manoloana izy tsy nidina nanao déclaration tamin'ny polisy io nangina mihitsy izy fa taty amin'ny teraty am'izay izy mivatavatra nidina taty ambany taty mivatavata avy any hoe taitra tampoka trany taitra ny olona tsy mba taitra reny mamaky takotra avy any de oroto fa sady nyty zafady kosa fa raha mbany olona toanako ny lasa mitondra firenena ilay mpiadina zay fantako ny anarany satria manana an'le listra fa tsy nanao écrit fa afaka écrit ary mbola nanao oral ka afaka ary mety ho lasa polisy raha ohatra ka tsy mandray andraikitra bianco sy ny fanjakana zafady tsy andefitra am'izany ary tena merimberina am'izay tompona andraikitra hoe esory aloha ty olo ty fa tsy mendriky no polisy ty asia vo miverina manao fanadinana fa raha afaka izy am'izay taon'izay de okey fa raha ohatra kosa zay ny ahafahany de avy eo izy ny polisy eny andarana hitsotsokanao sy ohatran'izany hoe kosy na polisy anazy aloha tsy mazava dikan'izay tsy mendrika no polisy tsy anakan'izany dikan'izay manana didy aloha le fanjakana manoloana an'izany fa raha ohatra ka tsy mavita ny didiny le fanjakana de izy tsika hoe ingane isy ny fiovana ingane hoto nofonofo mivoaka malagasy rehetra androany ny akabeazana indrindra fa ny aty amin'ny fanoerana hoe tapitra amin'ity mandat 2023 ty ny andro rajoelona de babay farany anisan'ny mitsipaka amin'izany atao hoe tetezambita zany fidèle razarapera efa verimbery koa fanane le antony mila matoky tena hoa le mpanao politika le tetezambita ny hoan'olona tsy matoky teny na hoe za zany mametraka foana hoe hoan'ny frantsay eo zany tena tokony ahitana fa tena naman'ny firenena malagasy tsy namany voaka malagasy naman'le firenena malagasy tokoa le firenena frantsay manoloana nyty olona frantsay ty zay tsy afaka nandata ao amin'ny zavatra natao taminareo tsy afaka nandata misy ankeo izy le décret tika zay rehefa misy le décret marina zany le izy fa nitsotra am'le voaka malagasy ny tsy ataony de malala ny frantsay satria ny frantsay nanome anazy an'io nangatahany io na 20 centimetatra io nangatahanao io 20 centimetatra io tsy zay hoe tsy tokony angina manoloana an'izany le fanjakana frantsay ka anao silence complice tsy manina fa anay io de alohany azafady zao ny mampaleo tena nyty firenena malagasy ty efa tsy nanao an'izay nareo tamin'ny 2014 tamin'ny 2018 2019 de am'izao fotoana zao ataovy am'izay le izy tonga fotoana zany satria efa vaky ambaton'ampy izy de mila mametraka zany le fanjakana frantsay hoe enao raha tena teratany frantsay mendrika de tsy manala baraka an'la frantsa aty afrika satria enao zany filoha voalohany zanatany frantsay larany lalana ao anatin'le firenena manao letrezana ao anatin'zany manala baraka an'la frantsay zany dikan'izay zany raha ohatra tsika mazakazakany am'le tetezamita zany de ohatrany hoe manome rariny an'izany le tetezamita any raha vao mbola misy andro rajoelona de tsy mety tsika ary miteny de tsy azoko am'le olona mety mieritreritra tetezamita hoe izy efa tsy tokony baiko maramila tsony izy efa tsy tokony anao an'le 90 ko manino saina mitarika tetezamita rehefa tsy tokony baiko teny amin'ny fibaikona amin'ny folo alindatsony izy tamin'ny 90 volana jona efa tsy miendrika anazy koa zany mitarika an'izany tetezamita zany de aza mena an'izany izy fa ranona an'le mandat de vita
tapitra miakatra ny soratra zay mahatonga ana amin'ny teny fotiny hoe raha vo solidaire ny olona rehetra de mifarany eo nge mandany any Rajoelina. Energy amarana ny fandarantsika tokony mama fotsiny tokotiko Madagasikara raha ohatra satria tsy mimpiry mahazo an'izany fidèle raha zara-piry zany a zary ty efa rotoana teoriana vao mahazo anao ahoana no mety ho fahitanao an'ny hoavy ny tokotiko Madagasikara satria na tiana na tsy tiana andro ay andro a tsy maintsy hoavy ny fotoana hoe tsy maintsy hisy ny atao hoe fanilo mempita zany ho an'ny filoha Ravalomanana marika toko ny antokotiko Madagasikara ny antoko isan'ireo atao hoe antoko manaraka ny fitsipika amin'ny fehany antoko manana foibe zay aloha maantoko ny antoko a mila misy foibe io antoko rehefa tsisy foibe zany de tsy antoko io foibe io a manofana pikatroka politika mampianatra ho an'ireo a hiatrika fifidianana manofana ho an'ireo a hikarakara ny fanaraha-maso fifidianana ny ompana solotena ao anatin'ny biro fantatsambata sisisisa mampianatra zany le antoko miaina zany ny antokotiko Madagasikara manana olom-boafidy amin'ny ambaratonga rehetra akoatra ny filoham-pirenena manana somamboaka izy a manana bentanàna izy a manana mpanotsy an-tanàna fa tsy nandray anjara izy tamin'ny olona fa raha nandray anjara izy nanana zay fa tsy nandray anjara hoe zay tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana fa nandray anjara izy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo izy zany tsy nandresy fa ny ankoatran'izay izy manana foana manana olom-boafidy izy manana bentanàna manana somamboaka manana mpanotsy an-tanàna dikan'izany a antoko miaina zany misy antoko eto amintsika tsy manana na bentanàna na mpanotsy an-tanàna koa tsy manana maika moa fa somamboaka tsy anana nefa de antoko misy io antoko eto amintsika ne be da be fa tsisy masitsiva na ahafahana amindrefa anazy hoe so rehefa tsy mafeno reto petre de tsy tokony antoko zany ny antokotiko Madagasikara mahavita zaika be mahavita fiona-be zay apetraky ny lalàna mahantoko ny antoko zany hoe tokony misy congrès foana ny antoko avy nanao congrès national nanao congrès paritra manao congrès paritra le antoko sakatsakana nefa zavatra adidin'ny antoko zany tsy tanao tsy nangely izy hoe inona ny lojika amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara ny antoko tokony hitanana zany toerany lehibe amin'ny fanoherana zany le olona nanoratra le lalam-pandroenana indray a sy nampifidy an'izany no mitsipaka ny ananan'le antoko toetrany amin'ny fanoherana ary ny tenenina atao anatin'ny fampilezan-kevitra hoe ara zany lany de anao ny ataoko lehibe ny fanoherana mitazona ny teniny ve izy tamin'izany io ny zay mahatonga na amin'ny teny hoe matoa le antoko sembasembanana ohatran'izany ilana voatsiaro ohatr'izany efa mandeha président ny antoko de misy problème foana nefa antoko isan'ny goavana eto afaharoa tamin'ny fifidianana dikan'izay a matanjaka zany le antoko ary tsara no hoavin'le antoko zany a isan'ny tary amin'ny olon'ny Andry Rajoelina fa lasa ty amin'ny antokotiko Madagasikara androany ina ny tena nisy lahatra anao ka za mahay manao fampitanaka ke olona manao famakafakany fantako hoe ty zavatra ty tsy mety de za mitazona teniko za nge ny teny hoe raha misy nolona tsy azo mena fanjakana ntsona de isany Andriamatoa Andry Rajoelina de ahoana moa ny andeha anohanako anazy na niantso anary izy fa le misafidy mihitsy hoe tiako Madagasikara le atao hoe tena tia par conviction ve sa rony le atsona hoe zany eo ampanao famakafakany na rony opportuniste rony de zaho ampanao famakafakany ary fantatro fa ny traikefako na ara-tserasera zany na ara-politika azoko entiny tao anatin'ny antokotiko Madagasikara ary za mametraka hoe isan'ny mba nitondra ny traikefako tato anatin'ity antoko ty ary isan'ny mamely maso ny antokotiko Madagasikara am'izay mba kely vitako sy am'izay toerana kely mba misy anahy ao anatin'ny antoko nanao ny anjarako veriko hoe mahafapo anazy ary zay mahatonga raha metraka aminao hoe mahita rehefa mijery lavitra fa miaina le antoko dikan'izay mbola afaka mandeha ny antoko anie raha ohatra ka fananan'olo tokana izy de zay izy ny problème rehefa tsy hoe le tompon'le fananana zany de tsisy mamely maso tsony le fananana fa fananan'olo tokana ary mbola misy mandovo de mbola mamely maso an'le fananana de mandeha maika fa antoko tsy fananan'olo tokana fa antoko rafitra fa le filohan'ny antoko ve manana an'izay le matoa izy mampianatra natoa izy manangana le école le zay reo vao manam-piniavana raha ohatra zany président Marc Ravalomanana ka tsy eritreritra anao fanilo miampita ina moa zany nananganana le cuisine Belair
inany ametrahana reny vice président isaky ny faritany reny nisy resaka mandeha zay ny teneko hoe mety hoe kianao ve raha ohatra ka hoe nyray am'ireo zanaky ny filoha raha valomanana no hoe andimby azy lasa karazany fananam-pianakaviana le antoko anisan'ny tsipaka an'izany ve raha ho avy zany fotoana zany fidela razarapera ny antoko misy rafitra ary miaina le antoko de ny rafitra nge manapaka foana ny rafitra ny antoko ao anatiny ao misy bro politika io misy olom-boafidy ao de eo no midinika an'izany zany aneno izy zay fandebiasana ao anatina rafitra sy ny antanatohatra fa tsisy an'izany hoe manao sakely miajoro zany rehefa ohatra ny rafitra no mivalide an'izay de zay no izy fa raha ohatra ka hoe ny rafitra mametraka zavatra fa de mively mitohy foana ny fiainan'le antoko ary ny timma zay ny différence ny timma amin'ny antoko hafa ny timma zany izy tsy ny pikatroka tiako Madagasikara tsy le mitrifana be le sokosoko be reny fa izy a discipliné mazava tsara mihitsiny iverin'ny mpanarym-baovao fa ohatra misy karazana disadisa teo aminao sy ny atokotiko Madagasikara am'le kabeany tamin'ny nanangalanao an'le miara-manonja azaida radio télévision inona marina ny tena zavanitranga tamin'ireny raha afaka mba avoaka ny fidela zara-pereto ho an'ny mangarara satria samy sitona samy zay ny sitomany na ny mpitondra ary ny sitona kely tany am'izay napetipety azy ihany koa tao anatin'ireny tsangy reny manao ahoana zany le miara-manonja azaida radio télévision mbola miaraka amin'ny filora valomanana sanao ty kravatiko ty menamena miaraka amin'izy zany ty ray zay faharoa ianao hoe mba fanahy eny hoe iza nanaratsy ny atokotiko Madagasikara za tamin'ny fiandohan'ny ty taona ty de nanao fiamparabana hoan'ny atokotiko Madagasikara teny mbo manarina nanao koa tany Ambatondrazaka fa teny mbo manarina isan'ny teny ianao hoe nampanovinao mission a président ka androanao mba miteny matsy hoe inona marina tena zavatra nisy tao andreny ho an'ny mangarary iny de noho le zavatra ho teneniko ianao ke tonga de tianao andeha any am'le eritreretinao le zavatra valiko de io za enoy fotsiny aloha valina ka lasa mitovy amin'ny président ianao vao za mamaly an'zay fanontanianao efa nitenao ke za hoe zahako valiana daholo fanontanianao fa tsy zany tsy valiana zany tsy ary topoka zaho nanao fiamparabana tratry ny taona ny atokotiko Madagasikara tany Ambatondrazaka tonga tany amiko ny fanotrina tamin'ny katroka tiako Madagasikara ny bro politika ny tiako Madagasikara niditra mivantana tamin'ny alalana antso atarby nandritra ny fotoana fiamparabana tratry ny taona io ny président Marc Ravalomanana io nandikan'izany aminao tsy tia momba zany de mako sahira-kevitra am'izay ry compte fako hoe akoalary ty fa politika ty ataotsika ty io zany a teknique fa tsy angovo simple mais efficace na ino simple mais efficace président Marc Ravalomanana zany simple fa efficace tenena hoe ampivarotro nono hoe wa zay le simplicité ary napetrako mazava fa nisy ny fampiarabana tratry ny taona teny ambo manarina de tonga mifanotrina tamin'ny namana rehetra teo nisy ny fampiarabana tratry ny taona nataony teny Avaradrano teny Lion d'Or teny nandeha congrès national tao nandeha congrès régional tany Thomas na tany Freriva-Tsinanana tao maître Hantra ny antony maître Hantra tany Andafy niverina tamin'ny congrès national maître Hantra ke nanavy dikan'izany ny matimo manay tsisy mba ataoko am'le tenin'Andriamanitra andro radio le tsisy afaka manala ny matimo mana inona natonga anao ny teny hoe nampanovinao mission zany hoe nisy zavatra niainga atao de ohatrany hoe karazana nitondra fanazavany ianao satria za tsy timo nametraka ny point sur le i za tsy timo zay zany de teneniko anao fa tamin'ny fidinana faharoa nanoana ny président Marc Ravalomanana ka 25 a zany fa rehefa hita ny pikatroka tiako Madagasikara tany Ambatondrazaka lay maka 25 ana hoe azo atokisany ty tary ty de niteny tamiko zareo hoe aloha ianao ny atao candidat député nandaza non misy rafitra le antoko tanynareo miresaka am'le rafitra ry za ka 25 fa tsy tia matompoko fa rehefa ny rafitra no miteny oke mety ty zavatra hafa izy miakatra zao bazy reo nanatina bro politika
fampiresaka tamin'ny président Marc Ravalomanana président ny antoko hoe mila ny delona kely miantso président Marc Ravalomanana delona vety tonga misy le président mila anao ao izy ho atao candidat député na Ambatondrazaka tena anao précision mihitsy izy amin'ny anarany antoko tiako Madagasikara. Monsieur le président raisiko ohatra mission zay zavatra mpanaovinao anazy satria za tsy timo nefa za ny safidinao avy ety amin'ny K25 isolo tena ny timo ka raha ekenao fa mission ny ataoko d'accord zay ho zisika tena ataoko neny izy de mahatonga ana amin'ny teny hoe mission io mbola tsy vitako mission hatramin'ny anao satria mbola tsy tapitra any amin'ny mandat sombamboaka Madagasikara tiako Madagasikara donc vitaiko hatramin'ny farany io tikan'izay ajaiko ny fampiresahana teo amin'ny bureau politique ny atoko tiako Madagasikara ny fonosana ny atoko tiako Madagasikara sy za maha-olom-bo fidy tiako Madagasikara na zay le izy miara-manonja ny antaninao anaty de valiko le sady zay anao fa manao président Rajoelina koa de tsy mamala zay ialako mihitsy zay miara-manonja dia nitsangana tao anatin'ny vanim-potoana nisy ny Covid rehefa nandeha ny Covid teny amin'ny nisy vanim-potoana tena voadona mihitsy ny sainy rehetrarehetra zany satria namoya mpanao gazety namana atsika Gilbert Razatovo tadidiko tsara tamin'ny vanim-potoana iny tena niakatra be mihitsy ny tahan'le Covid na ny ankizy tao anatin'ny mpiara-miasa tao amin'ny MBS ary voan'le izy nanamako le olona satria aminay le manao an'le miara-manonja misy misy tsy tim de mana zany le namana hoe tena grave ty fa zao tokony hijerevana zavatra tao anatin'ny vanim-potoana iny koa nefa nenjehan'le fanjakana koa lay mpanetana le fandaharana Guy Maxime Maralese eno Renzato Vonson de lasa kitsotsoka be de nisy fotoana zany io miara-manonja nataonay enregistrena de zay voalefa sotra zany tena findrafindra toerana manao anazy ta de hoy izy président Marc Ravalomanana zao hoe makanesa ty fidèle de nresaka zay sao de tokony atao trano ato izy le izy fa le mandehandehibe misy fotoana tena faravoatra mihitsy manao anazy fa enregistrena foana zany fa tsy direct sao de ato izy ny ananganana studio de ato no manao an'le izy raha jerentsika le trano de niteten'io trano tao faravoatra io zay président Marc Ravalomanana vita fitetezana an'io tsy mety le tao tsy mety ho ato président andraso ary ozy izy fa jery solution hafa fa za izy ny tiako aleo mandeha mivantana ohatran'le fataonareo ihany le izy de natsony ndray maître Andra Zafy Manatsoa de nandeha nijery an'le teny amin'ny Magro teny Tanjombato izy ta de niteny maître mety ty président de natsona ndray makanisy ianao te Magro Tanjombato mba hiaraka hivalide an'le toerana antsika de jerena moa le to zany tena malalaka tsara ere par rapport am'lay resaka tsy fahasalamana zany de hoe mety ty ina ary ny ilainareo afany de asitsika laba tsika ohatry zao de zay ny anaovantsika anazy de ok io d'accord izahay manao an'le fandarana be da be député reo zany tonga daholo de mifandimby de teo zany mipetrahan'lay souci hoe raha be le mifandimbidim nefa le arety de le vady amanjanaky le solombavam-boaka zany misy mametraka fisalasalana zao de mba tsy mety ataovy par téléphone io techniquement kosa aloha za tsy nanaiky hoe ozy hoe lasa tsika sady manao upload no anao download hainao tsara zavatra zany satria lefa amina tambajoserasera le izy sahirantsika amin'ny connexion io fa aloha miezaka mandalo tsikelikely any raotsaka hoe le miaraka be amin'ny problème de nisy moa nazoto zany le nandeha namonjy an'izay de misy nametraka an'le fisalasalana de teo natonga an'le hoe aleo mamonjy an'le toerana zay mahazo ny tsirairay atoka zany le de teo moa zany nisy aloha iverina any amin'ny MBS de nisy tsy iverina tamy MBS de za zany nametraka tao hoe aleo alefa le ato amin'ny AZ raha izany satria le olona zany mitaky foana an'le sy le fandarana de nisy nanao tao amin'ny MBS de nisy nanao tao amin'ny AZ de lasa tira croisé ndray le izy rehefa aveo rehefa jerevana hoe rehefa tsy tratran'ny MBS zany de tratran'ny AZ eo zany le peny de na ny mpanaraka ary maraina mihaino MBS ohatra izy any misy anazy de le any AZ iny alefa ndray ny ariva de ny inverse ny AZ moa tsy de mbola paritaka afa tsy rakoroa tamin'ny fotoana zay fa ny MBS ny maromaro de zay zany le rythme natao ohatra zay foana de ny afarany zany izy lasa tira croisé teo de nitazomina amin'ny endriny eo izy zay zany mahatonga izy anankiroa satria le aretina sy le fanenjehana tamin'ireny fotoana reny tsy afaka nanao émission naraka taminay tao amin'ny Tanjombato Guy Maxime Maralese sy Renzato Vonson fa miditra amin'ny téléphone foana eno ingy le fandarany fa par téléphone foana de reny zany tena hoe
zahay nanao effort ny farany hoe andora nga avoaka forcine reto tary anankiroa reto fa raha tena atahotra foana tsika de lasa mampitahotra koa le fanjakana de nentina inakany Tomasina le miara-manonja tany taty amin'ny azeta zany hoe allo zay zany hiaraka hoany mba hafana mamoaka an'izy roa la de tany Tomasina no navoakany voalohany Guy Maxime Massy ndrenjato Vincent be volombava be zareo tam'izay de gaga ato be volombava be de ino zany tazomina taty zany hoe tany Tomasina zany reo niafina zany tsy hoe tany Tomasina reo niafina ka fa nentina anakany Tomasina mihitsy tsy eto Antananarivo reo fa nentina anakany Tomasina de tany izy no navoaka voalohany de niandry ny réaction le fanjakana moa zany zay hoe ipaingotra sa tsy ipaingotra an'izy roa la efa tena vony zay tam'izay reo vao mipaingotra andreo kosa de vady ilainy zany de iny moa izy iny nanjaka ny démocratie aloha zany tao anatin'izay de mba voaja zany le hoe afa neo-kevitra otrany fa neo-kevitra rehetra de tsy zay akory no any de nitoy le izy atra tereny de mbola io izy style tazomina am'izao mandeha ny MBS miara-manonja fandimby ao solo mba amboaka sasany de mandeha koa ny miara-manonja ato amin'ny azety fa io ny tifitra anaovana ny ary daholo ihany io zany tonga de mazava any Radioel daholo cible ny tsisy hoe cible hafa mazava tsara mihitsy zay le teokina zavatra nitranga anisan'ny nendrasana moa zany hoe akany ny filoha Marc Ravalomanana ny toeran'ny filoha lefitra fa fito anivony anteny miram-pirenena ainao tsara moa ty politique ty fa nisy mikimaky niova le lalàna nandeha nitolo-dalàna zany de hoe tokony olom-boafity sy olom-bavam-bahoaka no hipetraka eo fa tsy aty ivelany tao anatin'le politique anisany nanana conviction naka zany toeran'izany ve ianao na nisy olom-bahoaka mety ranitra raha zafa-manatsoa rehefa hoe olom-bofidy no atao eo karaha dedaka tamin'izany zay efa nanao an'izay fomba rehetra zahoana anazy zay tsy miady toerana ka satria tsisy décret d'application ke io zavatra ina zany ny ataonao zavatra tsisy décret d'application ko anao inona eo anao namany tsy misy ane le lalàny ka zay nanontaniako zay ke problème ty fanjakana ty ihany ve nareo menada ohatra olona mahalalàna zany anitra raha zafa-manatsoa zany de vatany tsara mihitsy tsisy décret d'application fa de izy ny zavaka am'izany zahay malala hoe mbola tsy feno io lalàna io ary tsy nanam-piniavana amin'io fitoram-panjakana any Radioel fa raha nanam-piniavana amin'io fitoram-panjakana any Radioel dia navoaka ny décret d'application zay nge isan'ny teny président Marc Ravalomanana hoe aza miresaka an'io président fa io nge tsy décret d'application allo zareo aloha moka le décret d'application ahitana ny bonne foi fa mauvaise foi andreo mibetsaka lalàna nataony angely na metoerana ny lehibe mifanoherana fa tsy hoe lalàna nataony président Marc Ravalomanana fa izy no mitsipaka anazy izy ihany satria izy netrehitra azo an'izany toerana zany tamin'ny fotoanandrony de zao vadika am'le lalàna zay nataony de tsy zakany de avy eo indray nalefany ny député Brunel Zavotsaindreo fa nanao an'iny hoe olom-boafidy na député Brunel Zavotsaindreo fa tsy resy lahatra amin'iny io moa izy io zany raha antsika mahita hoe ohatrany ahoana le député androany zay ny tonga na miteny hoe raha ireo rehetra tonga say reo rehetra mijery amin'ny fotsy miangatra ny raha-pirenena no mitambatra ho an'ny tombotsy ambony ty firenena ty tsy misy any Radioel atsiny ka tsisy babay fa mbola tsy tonga am'izay tsika gasikara androany za mino fa ho tonga am'izay tsika honorable fidèle Razarapiera solombamoaka ny Madagasikara voafity tao Ambatonazako amin'ny alana tokotiko Madagasikara tapitra ny fotoanatsika ora roa sy 10 minitra ho ny teknisiana etsy amiko etsy raha misy afatra farany maranatsika azy topoka ny afatra moa zany ngamba efa tao anatin'le zavatra rehetra zay nyresahana fa be da be no natsipitsika tao zany fa niany afatra de tena apetrako any amin'le président mihitsy satria matoa izy teteza mity eo de no ny fahadisoana tao ny président io fa tsy tokony hisy an'izany akory zany raha ohatra ka matsapy izy fa ilaina ny fahamatorana eo amin'ny fanaovana politika ary raha tena tia tandrazana marina le président Radioel de fatany tokony ataony androany tsy aleo ve mijery ny ho tsaratsara kokoa ho an'ity firenena ty raha pitso de mba mitsara tena hoe mijery fitaratra tsara hoe za efa nitondra teteza mita 10 taona mbola nahazo fanjakana 10 taona ndray koa de tsy mitsotra ny marina ve ny vahaolana ho an'ity firenentsika ty hoe mba tsy apotika an'le firenena sady hoe de hoe tsy mampaninona fa aleko mamerina ny zavatra tsy nety tany aloha tsika zany tokony makalesona ny zavatra tsy nety tany aloha tany de tokony averin'ny olona ty arina ty tsy hoe rehefa nanao tsy nety le mpitondra tany aloha
dia manome rarino amin'ny mpitondra ty ariana amerina le tsy nentina tao ohatra ny sambotra mpanao gazety le mpitondra tany aloha dia ozy koa le mpitondra ty ariana hoe akinareo ary ny sambotrako maninona koa zay tsy misambotra fanagadrana mpanao politika tsy amin'ny antony ny fanagadrana mpanao gazety amin'ny tsy amin'ny antony zany ange zavatra tsy mety teto amin'ny firenena maninona ny averina amiko zany dia mametraka hoe sao dia mba tonga amin'ny fotoany tsy ho anao rery fa ho an'ny mpiara-miasa aminao hoe ao anatin'ny fandeferana no hitana rariny dia fa mandefitra amin'izay ve fa ampy zay efa 10 taona ange nahazo fanjakany dia mbola tsy ampy ve zay dia fa manana fandeferana kely dia na izy na ny mpiara-miasa aminy tsy hanana problema avoaka malagasy fa raha sanatria mivavaka misy ny tsy fifehezanareo an'io ka tsy mora nge fa aza mirariny zany gasikara hoe mitrotry vahoaka malagasy io fa tsy te hahita gasikara tsy te eritreritra kely akory ohatra sy ny ahoana ny sary voaka eto dia tsy aleo ve misafidy ny option tsara indrindra le miantso fitoniana nge mora kely samby ho tony fa ny ataonao tsy miteraka fitonianako dia ahoana ny aton'ny olona tsy aleo ve mametraka hoe ndao tsika ilamina andefitra zay dia apetrakatsika amin'izay olona ho safidin'olona malalaka ny toerana indray anatsarana no avy Madagasikara efa nanao nareo fa io ny résultat tsy nareo tsy nanao nanao nge nareo efa nanao nareo fa io mivaliny androany moa miorakoraka be zay andeha hitokana RN 44 dia nafanitsy amin'ny daty tokony anaovana le février timany ambatona zaka izy atsonao le préfet tsy mamaly telefona mihitsy satria voapresa ao anatin'io le 29 zay tsy mikonty amin'ny olona tsony zany raha ohatra ka mbola ny zanany reny ny korotana mahazo anazy mifanalana fanadinana ny jirona ambatona zaka tsisy tokotany ny tapaka lava ny ranona ambatona zaka amin'ny alina vo afaka mahatsaka rano kidina pinany amin'ny faritra loatra iny tena miopapany ny fitadiavana sakafo hoanina moa amin'izany voan'ny avandra dia lalana ve ny andeha ataonao tambiny zany amin'resaka lalana ianao naona mana le tsongolo batita sady tsy nyteneny zany ake mba sy voaverin'ny olona hoe taiza nytenenako an'izany ike magagana am'le izy miforonona le izy raha misy dia sy voalefany hoe io afa nyteneny zany sange ny zavatra teneniko rehetra azo enregistré na azo alaina zany zany ianao avoay raha mana za tsy mbola nyteny mihitsy aza atao ny RN 44 fa au contraire an'izay teneniko ataovy io ary ny RN 44 tsy ovodiala ho farany gasikara any avohitra ay vo mifarany mbola 90 kilometatra ray miala aveo mihoatra ary dikan'izay mbola tsy vita ny 44 mbola tsy afapoa ny olona mako rehetra ianao zany dia tsy misaotra ka mbola tsy afapoako raha dia zany ary efa mba nanomboka izy efa tsy afapo za io nge tsy vola avy any am-posiny andra joelona vola mibaoka resam-pirenena io izy nanatanteraka anazy iny zay nanakotabesana anazy ataovy io satria io le vola fa sao dia alefanareo satria efa nisy tany zany ny vola tokony any amin'ny tanany ampahany tamin'ny RN 44 lasa nanaovan'ny bretel io ampapasy zay le tsy tiako iverina dia mahaolo mbo fidiny le tanàna ana dia tabataba ary zay dia miteny hoe zay mitabataba mba azahoanay ny zo anay sy ny zavatra tokony ho anay fa tsy miadiny ny olona any zay fa ny olona tsy miadiny anazy any anazy zany fa zay miadiny any anay ary nareo ny ao dia takinay aminareo ataovy ty zay no izy makasiraka fidèle razarabe nanaiky rasain'ny fandarana mahafinaritra foana ny ataontsika hoe miresaka kanefa fa mihoatra be ny oratsika ianao mahalala tsara patron de presse ianao amin'itony resaka fotoana amin'itony fahitalavy fotoany tsy maintsy firana noho ny antony maro samihafa ny fidiavam-bola maro samihafa fa dia mankasiraka anao tompoka nanaiky rasain'ny fandarana tamin'ity alina ity sotra gasikara fensoa ary misaotra ny mpanaraka rehetra na tamin'ny alalan'ny onjam-peo zany na tamin'ny alalan'ny fahitalavitra na tamin'ny alalan'ny tambajotran-tserasera ihany koa enganeka tsy nisy ny gafy za moa tsy tena zay tary aloha satria tsy mampanina aloha gafiny rehefa tsy zakany fa engany eo mba tsy nisy ny gafy tsika nanomboka tany amin'ny voalohany satria efa niaran'izany tsika tamin'ny farany gasikara tapaka ny connexion rehetrarehetra Madagasikara tamin'ny alalan'ny telmar tsy nisy orange tsika tamin'izany fotoana dia tsy afaka nampiakatra kory zay ny zavatra nisy ka engany eo mba tsy verina engany eo mba tsy ho tapaka koa ny jiro tao anatin'izany rehetrarehetra zany fa io moa zany ny any amin'ny fiafarana ny afantarantsika hoe nanahoana izy teo dia mirary soa voaka malagasy rehetra dia samby hotain'Andriamanitra dia mirary soa ny mpanao fanadinana koa afaka somatsara dia amin'ny fotoana manaraka indray gasikara mbola tsy fata mety afaka rotona ndraika samby hotain'Andriamanitra so dia elako sorantsika rehetra niaraka niaritoto aminay fandarana mame fotoana ho amin'ny manaraka indray tokolasy tovavy veloma toka
Itel manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.